Talata 20 Jolay 13 manantitra ny arabo bampira rintso antsika mianakavy izay manaraka ny miara-manonja eto amin'ny MBS ny Radio Mada isaorantsika ilay nahary noho ny fitantanany sy ny fitahiny fa raha tsisy zay dia tsy afaka hiaraksika mialalany sary sy ny feo ny miara-manonja eto amin'ny MBS ny Radio Mada dia rahanao amin'izany MBS radio sy ny fahitalavitra MBS zany eo ny Radio Mada ary eo ny Facebook sy ny YouTube izany ny teknisianina isaorantsika satria raha tsy eo izy ireo dia zavapoana no atao eto fa dia hanolorana an'izay fisaorana izay ianao izay manaraka ny fandarana ihany koa dia tolorana ny fisaorana mitafitafy satria dia mahafohy fotoana mahafohy zavatra maro samihafa satria dia izay hoe fanarahanao ny fandaran'izay dia midika avy hatrany ho fitiavan-tanindrazana sy midika ho fametrahana avo dia avo ny fiainam-pirenena eto Madagasikara. Ankoatran'izay raha ny fandaram-potoana ny ity anio ity dia ety am-boalohany aloha dia ialatsiny ny tsy fahatongavan'ny député Rambo, ny colonel Rambo voafito tamin'ny alalan'antiky Madagasikara tao amin'ny boriboritany faefatra satria dia tsy eto an-tanindrazana izy fa any ampitan'ny ranomasina any ka dia mirariso ho azy isika. Ny eto moa zany tsy maintsy hatrehana ny any ampitan'ny ranomasina ihany koa amin'ny adidy aman'andraikitra sy ny asa rehetra dia indraindray misy ihany koa tsy maintsy fankanesana any na ny anina ny ety dia ataontsika zava-dehibe daholo zany ka dia mirariso ny député colonel Rambo isika mianakavy. Ankoatran'izay dia eo no namana fanira zava-manantany hitondra famakafakana ary amin'ny tapany voalohany dia izy no hitondra ny famakafakana eto any amin'ny tapany farao kosa dia ny tenako miaraka amin'ny Andriamatora Motarsona aleloia satria misy zavatra tsy maintsy azavaina amintsika izay hoentiny eo izany. Ankoatran'izay ihany koa dia eo ny vaovao maro samihafa izay tsy azo jerena fotsiny tsy azo lalova-potsiny baccalauréat zao dia miditra amin'ny andro faharoa dia maka-hery ireo mpanala baccalauréat eo ihany koa ny ray aman-dreny sy ny sekoly ny aviny reny mpianatra miatrika ny baccalauréat reny maro ny hoe tsy zavatra tsy maintsy hatrehana kanefa tsy natao sakana mihitsy zany na dia ny atsika vao maraina fotsiny azy na dia ny jiro tapaka lavara dia tsy maintsy hatrehana zany ary tsy maintsy hoarana fa dia mirary fahombiazana ho an'ny mpanala baccalauréat eo ihany koa ireny le hoe tsy ampy ny jury tsy ampy ny mpiambina zany satria mbola tsy nandray vola sy ny sisa zay aloha zany fa dia mbola resaka hafa zany fa dia mampahery ny mpanala baka. Eny ary tombolasy tombovavy zay no ela fa dia hiditra amin'ny votoatin'ny fandarantsika miaraba namana fanirina zafy manantany ndao ary zatsisy sady miaraba no misaotra andrena no miaraba ihany koa namana teknisianina Josoa Sifaly miaraka amintsika eo ambadika eo ny any amin'ny Radio Mada ny Masovo ny MBS fahitalavitra sy radio mampita mivatana ity fandarana ity sy mampita amin'ny famerenana ihany koa zao fandarana zao dia arapaitsika na izay naiza ianareo mpanaraka ty fandarana ity eto toerana sy any ampitan-dranomasina dia tolorana ny arahaba feno fankasitrahana isika rehetra zany. Ny vaovao moa zany dia efa netindrena teo ihany fa mbola hitoetritsika amin'ny raharaham-pirenena amin'izao zava-misy iaina amin'ny firenena izao tsy hoe zavatra amboamboarina na terena ho amin'izay adevitra zay no resahantsika fa zava-misy tsy maintsy ho resahana lizy dia hoentitsika atao anatin'ity fandarana ity omalitsika fa niresaka amin'izay ny amin'ny hoe ilay toetoetra n'ilay filohan'ny repoblika mihitsy izay manao tsinitsinina amin'ilay fomba famaliana fanontaniana na ihany koa tsy tena mamaly mivatana fa miala pa na miala andraikitra na ihany koa mikaroka mety ho fanehoan-kevitra hafa ao anatin'izay tena hoe valim-panontaniana zay ny mpivanivany mpiserasera moa ho an'ny tambajotra sosialy samihafa dia samy resaka daholo ny amin'ny hoe raha ohatra ka zavatra hafa no antaniana aminy dia valiteny hafa no azony ohatra zany raha antaniana zany hoe ny RN2 ve ny lalana makany Toamasina sy ny RN7 ve ohatra no makany Atsimo dia mety hoe zavatra hafa vany ny tenin'ny filohan'ny repoblika hoe tsy maintsy ho totofana lavaka ny etsy amin'ny fahasankarana
mety ho zay zany ny valiteny avy any aminy zany. Misy karazana sarisary-teny ohatran'izay ny faneho-kevitra ireo mpanao tambajotra sosialy amin'ny hoe fanamariana lehibe hitandretrany amin'ny hoe tsy mahitsy amin'ny valim-panontaniana ary miolakolana miala-pa na miotikodina zay lay filohan'ny repoblika zay mitondra faneho-kevitra zany. Izy moa na tiana na sy tiana isika dia mametraka foana ny amin'ny hoe natao hanabeazana sy natao hitondrana zay hoe tsara ho fantatra zay ny fandarina tahaka itony zany de zay nitondrantsika ny fandarina satria mahatsikaritra zavatra hafahafintsika nanomboka tamin'iny lahadiny satria dia lay filohan'ny repoblika zany rehefa tena diniana lizy sy resana lizy Rena Rabemananjara de mieritreritra fa tsy feheziny lalàna malagasy zay zany no zavatra taratra sy hitantsika am'izao fotoana zao tsy feheziny lalàna malagasy satria ny resaka nationalité na fizakan-jom-pirenena frantsay ohatra de mazava tsara mihitsy ny amin'ny code de nationalité malagasy ary efa nentotsika tamin'ny fandaharantsika tamin'ny herinandro tamin'ny alarobia teo hoe raha misy code de nationalité tena tsara rindra tena nety ny fomba nanoratana azy tena bien rédigé dia ty code de nationalité malagasy ity zany ary sarotra ny mitady voambolana amin'io article 42 na hoe andiny faharoa amby efapolo tena hoe tsara petraka ny nanoratana izany article 42 zany ary io article 42 io efa nyresantsika de mahaleo teny io tsisy renvoi any amina article hafa ary io koa tsisy disposition commune ary hitambarany amina trangan-javatra hafa zany fa tena mahaleo teny io article 42 io de io article 42 io no miatra amin'Andriamatoa Andry Rajoelina isika efa nyresaka vovoako ty adevitra ty hoe resaka nationalité ny adevitra dikan'izay misy code de nationalité ho andrareo frantsay ary tsy morany ny atongavana an'izany matoa misy ny hoe tia ny carte de séjour tia ny resaka résident ary raha ohatra ka tsy manana an'ireo atotataratasy samy hafa ianao mipetraka ny frantsany de raisin'olona clandestin ianao miklandy ianao ka sahirina ianao rehefa mifanehatra amin'ny fitondram-panjakana any frantsany na ianko ny mpitandro filaminana fa misy ianko fa hahafahanao mipetraka any ampitan-dranomasina ohatra frantsa foana ndraisitsika satria ka ny frantsa mako mahatonga zao adevitra zao de hoe manina ianao no mandeha mipetraka ny ivelany de eo ny hoe mpialokaloka politika ianao na ianko mitady fiarovana politika ianao no ny olana ara-politika any amin'ny firenena misy anao de arovany lalàna frantsay ianao de misy fepetra sy didy amandalana marobe arahana zay vao mahazo an'izay hoe fahafahan'ny fanjakana frantsay mampiatrano anao zay sy miaro anao zay araka ny lalàna frantsay fa tsy io zany hoe hiala eto Madagasikara de ndeha ho an'ny Frantsa na fomba ialanao eto azy de zao tsy maintsy misy an'ilay passeport ary tsy maintsy misy an'ilay hoe visa zay ianao vo afaka mividy tapakila miala ihany ko ianao mbola voafetra ny entana hoentinao eny amboniny fiaramanidina ary mbola misy fepetra ihany ko satria firenena maro samihafa no mandray ny olona anankiray zay miala amina toerana anankiray ka raha ohatra ianao zany miala eto Madagasikara ndeha ho an'ny Frantsa de misy lalàna frantsay ny ahafahanao miditra ao anatin'le territoire fa tsy hoe iny miala ty Madagasikara ara-dalàna ny taratasy tonga de miditra fa mbola misy fisavana amin'ny antota taratasy rehetra de manaraka ny lamina ianao satria fanjakana misy lalàna le an'ny Frantsa de tahakan'izay ny adevitra resantsika raha ohatra ka nationalité ny adevitra dia ny lalàna mifehan'izany nationalité na ny resaka zom-pirenena izany no tsy maintsy jerena vetrany ho an'ny tranga tahaka itony zany de efa nentsitsika fa io andiny faharoa amby efapolo tsy azo ny Rajoelina elany io no miatra aminy dikan'izay very avetrany ny zom-pirenena malagasy azy rehefa ny safidy izy naka an'izay hoe naturalisation zay zany hoe naka nationalité frantsay amin'ny alala ny naturalisation de namoaka izany par décret ny fanjakana frantsay sy ny avonga Cazeneuve nisitry ny atany frantsay sy Manuel Valls de tonga any am-paosin'ny Rajoelina lay taratasy 20 cm noho ny procédure maro samihafa ny nahatongavana tamin'izany
fa tsy tongatonga ho azy. De rehefa tonga eto zany ianao de tokony hiantra aminao ny andiny ny faharoa amby efapolo amin'ny code de nationalité. Fa zao ny ignoré le izy ka rehefa tonga izy nanazava ny heviny satria ny version officielle avy any amin'ny nandrasana roa ny nandrasana any ve le taratasy milaza fa misy décret noho ny fampianarany zanany zay ny nambarana. Zany hoe amin'izany ny atao hoe fitiavan-tanindrazana de mila mampiana-janaka any Frantsa. Zay le izy satria mba hahafaha mitsinjo avy kokoa ny zanany sy sisa de lasa izy naka nationalité frantsay fa manahirina amin'ny mampiana-janaka any Frantsa any fa na izany tia tandrazana izy de zay le izy. Fa faharoa frantsay ianao sa tsy frantsay tsy nety voavaly zany. Fa hoe alonga mba faranina ny adevitra fefa alina loatra tsika zao fefa lava loatra ny fandarina fa ny olona sao de tokony atory. Kanefa tokony ny edikevitra de hoe inona ny lalàna malagasy tokony hitondrana zao adevitra zao eo ambony latabatra sy eo anatrea ampahay lalàna rehetra zay tokony hampiatra lalàna amin'Andriamatoa Andrindrina Rajoelina. Mazava tsara zany zavatra resahantsika zany. Fa tsy moramoraina hoe zay taratasy kely vahily santimetatra iny ve tsy midikiny iny fa tsara ho amin'ny asa koa tsy ohatrin'izany ny atao hoe filoham-pirenena, tsy ohatrin'izany ny atao hoe homme d'État, tsy ohatrin'izany ny atao hoe manaja ny fanjakana tandalana état de droit. Averiko ihany fa nahatongava ny karapanondro ny olona ray anatin'ny portefeuille anatin'ny posiny dia misy fitsipiky ny didy aman-dalàna. Tsy maintsy olona feno taona izy 20 taona. Tsy maintsy vory avokoa ny atota taratasy ahafahany manao fangatahana ny azony zany karapanondro zany satria olona efa feno taona izy. Satria ny lalàna malagasy mametraka ny hoe rehefa 20 taona dia raisiny zany olona majeur. Ary tsy vitan'izay olona afaka mifidy zany manao an'le devoir na citoyen. Ka be da be ny pitsipitsy ny didy aman-dalàna ahatongava an'ilay karapanondro anatin'ny posiny olom-pirenena iray. Ka raha tsy mahafeno an'izay didy aman-dalàna zay, tsy mahafeno ny atota taratasy takina amin'izany de tsy azo ary tsy tonga anaty posy lay karapanondrom-pirenena. De ohatran'izay ny adevitra resahantsika momba an'Andriamatoa Iany Rajoelina. Fa maninona izy no manaiky ny fepetra napetraky ny lalàna frantsay na azona n'izany nationalité zany, fa maninona izy ny tsy manaiky ny fepetra apetraky ny fanjakana malagasy mifehy zany resaka code de nationalité zany fa ignorena fotsiny zay taratasy 20 santimetatra. De zay ny ambarantsika hoe tsy manaiky ho fehezin'ny lalàna malagasy Andriamatoa Iany Rajoelina. Faharoa tamin'iny adevitra iny ihany petratsika mazavy ty ny fampijoroana na ny fametrahana ny mpitandro ny filaminana amin'ny alalan'ny foloalinda nanatriky ny dinikiny zay ny fangaro tamin'ny mpanao politika manohana azy, ny fangaro tamin'ireo volomboasary zay ao anaty fitondram-panjakana. Satria ny adevitra tamin'iny de hoe tsy adevitra mikasika ny fiandrianam-pirenena fotsiny ihany na hoe adevitra mikasika ny filaminana ankapobeny firenena ka tokony fifanatreha ny filohan'ny repoblika tamin'ny mpitandro ny filaminana. Tsy zay fa adevitra tsy maintsy nitondra ny filohan'ny repoblika fa nazava-kevitra mikasika ny zava-misy eto amin'ny firenena ary indrindrandrindra ho isika hamaliny ny fitsikarana marobe zay nahazo azy ka avy aty anivon'ny fanoherana no nitondra n'izay fitsikarana zay satria nisy fantsahan-dalàna sy tsy fanarahan-dalàna natao Ngia Rajoelina. Dikan'izay haka position politique izy eo, ka raha haka position politique izy eo tokony hakisaka ny foloalinda satria zany ny ambarany lalam-pandroeny ny 530 neutralité politique de l'administration ka ny forces armées no tsy maintsy arovana ao anatin'izay. Ny justice ny fitsarana, ny fampianarana, ny fanabeazana tsy tokony isiny taratra anjany resaka fitongilana ara-politika zany. Apetraka ilay neutralité politique de l'administration, lalam-pandrenina no miresaka an'izany. Ka vao nanafangaro ianao zany ny foloalinda tamin'ny mpanao politika tamin'iny adevitra iny satria sarotra ihany no mijery ary manahirina no misy an'le hoe eto misy
mpanao politika, mpanao anangarajoelona, manao cravatte orange, manao lobaka orange, fa eto akaikiny eto misy be galona zay hitehaka amin'ny position politika angarajoelona. Lay mpanao cravatte orange mitandro filaminana tokony hipetraka fotsiny de obligé lasa manaraka n'lay ambiance nisy tamin'ny fotoan'andro iny, satria fantatra ny amin'ny fomba fiasan'le fitondram-panjakana. Rehefa avy nampanaovana merci président nandritsy ny efa taona ireo solombavambaoka, ireo sénateur, ireo mpiambana ao anatin'ny gouvernemanta reo sy be ny tanàna miaraka amin'ny Andrajoelona, ary rehefa nasainy antatotr'olona tamin'izy zay manao fihetsiketsehana politika na spectacle politika dia nasaina nitehaka indray teny avoloha, de tsy tokony hafangaro amin'ny olona mpitehaka ny fitandrona ny filaminana, fa tokony hapetraka mazava tsara ny amin'ny hoe reto lay atao hoe tandroka aron'vozona, tsy tokony hifangaro amin'ny mpanao politika amina adevitra politika sy position politika. Raisiny lay numéro 1 eto amin'ny tany sy ny fanjakana mandritra ho adevitra na débat zay natao tamin'ny lahadio. Roa zay, satria lalàna malagasy itsika mametraka an'izany hoe tsy fiandaniana ara-politika eo amin'ny fitondrana ara-panjakana izany, fa nentina mihitsiny naseho ara-politika lay filohan'da malagasy de manahirana zany. Satria ve nisy adevitra fiandrianam-pirenena, satria ve nisy adevitra fisafonana andeha-tafika tamin'ny 26 juin, satria ve misy adevitra secret na défense nationale na fiarovam-pirenena manoloana izao nationalité zao, de aseho fa mbola miaraka aminao ny filohan'da malagasy, de tamin'iny ny fomba hahafahana mampiseho azy, fa tokony nanana fomba hafa ny filohan'ny repoblika niarahana tamin'ny filohan'da malagasy fa tsy tamin'iny fotoana iny. Zay le tenentsika hoe mevitra azy io tsy ho fiheziny lalàna malagasy le filohan'ny repoblika dia mbola nanajabaka amin'ny filohan'da tamin'ny fotoan'andro iny. Fatelo resahantsika ny fomba fiasa eo anivon'ny anteny meram-pirenena de misy ny lalàna, ary fantatry ny rehetra tsara akoatry n'le hoe misy siansa na question réponse zay ataon'ny solombambaoka, na mety misy interpellation, na mety misy fanangarana voamera manokana mpanadiady eo anivon'ny anteny meram-pirenena, de manana fahafana ihany koa solombambaoka hanao tolo-dalàna eo anivon'ny anteny meram-pirenena, proposition de loi. Ary ny asan'ny anteny meram-pirenena ihany koa de manara-maso ny asan'ny gouvernemanta. Nyresahana tamin'iny alahady iny de hoe nanitsakitsaka lalàna ianao satria nisy motion de censure, saingy natsahatra le motion de censure zay azavany tsara misy le izy tolo-pe-kevitra momba ny fitsipaham-pitokisana ny gouvernemanta. Anambaran'ny filohan'ny repoblika tamin'iny de hoe tsy marina zany, tsy nanitsaka lalàna, na de mivakina taminy ary hoe amin'ny alalany hafatra ny tokony hifandraisanao amin'ny solombavambaoka ao anaty fotoam-pivoriana ara-potoana session ordinaire zay ambarany lalam-panorenana iny feonan'iny 7 décembre 2022 session ordinaire ny assemblée nationale, satria ny session voatondro ny lalam-panorenana na fotoam-pivoriana de misy roa. Fotoam-pivoriana voalohany aty amin'ny volana Mai hatraty amin'ny volana Jolay aty, Jona aty. Fivoriana faharoa dia aty amin'ny Oktobra aty, marama tonga aty amin'ny Desambra aty, satria manodidina ny 90 andro foana lay fotoam-pivoriana na session ordinaire. Ka ny fitsipaham-pitokisana zany araky ny lalàna de tafiditra ao anatin'ny fahefan'ny solombavambaoka, ary tsy hoe misy tolo-dalàna ny dinihana tao na misy volavolan-dalàna ny dinihana tao, fa le fahefan'ny anteny meram-pirenena mihitsy nampiasainy anteny meram-pirenena ary engageny procédure rehetrarehetra hanao tolo-pe-kevitra amina fitsipaham-pitokisana. Dikan'izay tena misaraka tsara mihitsy aho lay fahefana ity lay pouvoir exécutif zay ny présidence sy ny gouvernement no ao anatin'izany, ity ny pouvoir législatif zay ny anteny meran-dolona sy ny anteny meram-pirenena no ao anatin'izany, ary ity ny pouvoir judiciaire anatin'izany ny ACJ, ny ACC, ny cour samihafa manana ny andraikiny reo.
fahefana-pitsara. Ka nandritry n'iny motion de censure iny zany de mazava tsara mihitsy hoe ho tsarainy ny fahefana mpanao lalàna ny mpanatanteraka, ka hampiasa ny fahefany ny mpanao lalàna. De misy fepetra maro samihafa tadiaviny lalàna am'zany, ka sony 5% no voango ny solombavambaoaka. Efa mihoatra ny sony tadiaviny zany. Efa mihoatra ny sony tadiaviny zany. Ka raha mihoatra ny sony tadiavina le izy, afaka mampiasa le fahefany, ary efa engagé ho isika amin'ny procédure. Zany hoe efa tafiditra atao anatin'ny fombafomba fampiarana an'izany fitsipaham-pitokisana zany ny solombavambaoaka, satria tsy vitany hoe efa vita lay document motion de censure, fa voasoniana solombavambaoaka 5% ary efa tafapetraka tao amin'ny braomaritra, tao amin'ny filohan'ny antenimieram-pirenena marimarina kokoa zany antota taratasy milaza ny fehi-kevitra zay fitsipaham-pitokisana zany. Dikan'izay fahefany le solombavambaoaka. Ka raha amin'ny fotoana iny no mijabaka ny mpanatanteraka, dia tsy tafapetraka intsony le séparation de pouvoir. Ary tsy voahaja koa ny rafitra républicaine zay mametraka an'izany séparation de pouvoir izany, mametraka an'izany institution zany. Indrindrandrindra ny rafitra républicaine zay ny lalam-pandroenina ny fototra iorenan'ny république. De ozy ny filohan'ny république, ara-dalàna nataoko, zay nge zany ve de tsy afaka miara misakafo an'ny député? Afo zany tompoko, afo zany. Azonao atao zany rehefa tsy session ordinaire, azonao ataonao zany. Oviana tsy miara misakafo amin'ny député ianao, mitondran'ireo député ireo mitety faritany ianao, député tokony vory, lasa manangon'olona, satria hitokana pavé, hitokana tetezana 10 metra, hitokana bureau mpanjakana bâtiment ray le filohan'ny république, de alefa le solombavambaoaka manangon'olona, de manao an'le organisation any toerana any, au lieu de tokony vory. Am'ireny fotoana reny, efa manararoatra ianao miara misakafo amin'ny solombavambaoaka, efa manararoatra ianao miaraka manao selfie amin'ny solombavambaoaka. Fa am'ty na tam'ty na tamin'iny tranga iny, ambarany lalàna foana ny amin'ny hoe izao ny fomba hifandraisan'ny filoham-pirenena amin'ny solombavambaoaka rehefa misy tranga ohatran'izao. De zay le hoe afatra l'izy, tsy mana foana mihitsy ny tokony isiny ny fifandraisana zany, saingy voafetra ny fifandraisana ao anaty fotoam-pivoriana ara-potoana sy amina trangan-javatra lehibe tahaka ireny. Fahatelo ny resahako zany, ny aminy hoe tsy fihezin'le lalàna malagasy le ramose. Ary fahaivatra resahako amintsika eto de le resaka caution. Zay enge no antony antsoina le hoe ahoana le cadre juridique électoral. Misy fandaminan-dalàna marobe tokony namboarina, ary nambarana teo anivon'ny volony Europeanina zany. Mifandray amin'io resaka caution io ihany le plafonnement. Zany hoe ny fahafahana mampiasa vola amin'ny fotoana ny fampielezan-kevitra, ka tokony ho feran'izany. De izy moa no teny tamin'iny tsy laboratoire akory ny aty amintsika, ka anaovana andrana an'izany plafonnement zany. Fa fantatra ny tianareo atao, élection na moyen tianareo atao, fa tsy élection na idée, tsy élection programme, fa élection na moyen. Dikan'izay de zao ianareo manana vola, satria efa nahita vola tamin'ny teteza mito, efa nahita vola tamin'ny 2014, efa nahita vola tamin'ny 2018, ary 5 taona nareo zao ny ao, de zao mieritreritrareo fa zay manana moyen mahabata le fanjakana. De tsy tianareo le plafonnement. Fa zao le zo fototra tokony analany rehetra, ary tia ny zavatra mahagaga. Fa iza moa ianao Andriamatoa Iany Rajoelina no hiteny an'le hoe firy moa ny candidat tamin'ny 2018, enina amin'ny 30, be loatra zany, misy candidat farifelu. Tsy anjaranao tompoko no mitsaran'izany. Raha ohatra ka be loatra ny candidat, de zay ny tokony nanitsina ny lalàna, de ny erahany rehetra nandinika ny aminy hoe misy an'ity lalàna ity, ndao rectifieny eny amin'ny Assemblée nationale. Fa zay manana proposition ohatran'izao, ndao akarina ny antobola ny candidat, caution, raisiny hoe contribution ny candidat zany amin'ny fanatotosana n'ilay bulletin tokana.
de ny rahany rehetra satria ny atao hoe élection de misy acteur politique ho an'ny lalàna malagasy mandray anjara ao anatin'izany élection zany na fifidianana fa ny élection de hoe tsy ny fanjakana irery no acteur amina élection de zay tia ny fanjakana ny atao tsia misy acteur politique ao misy observateur ao misy PTF ao ary indrindra misy électeur ao misy mpifidy ao tokony concerné amin'ny fanapahan-kevitra raisina zany reo ka ny solo tena mifidy de ny solo-mavimoaka amin'ny alalan'ny assemblée nationale ka raha misy lalàna tokony ho ahitsy de tokony nentina atao an'ilay solo tena n'le vahoaka ao amin'ny assemblée nationale na de manahirana ary miresaka an'io io aloha ny rafitra misy efa nanaitra an'izany ihany ko ny mpanaramaso ny fifidianana sy ny société civile maro teto amintsika indrindrandrindra ny mpanao politika ary mahagaga amin'ny fihetsiky le fitondram-panjakana de zao tena mahagaga de zao ianareo tompo de fatrapiteny fa raha tena mpanao politika raha antoko politika mijoro de masahi miarika fifidianana fa ianareo zao no manosika amin'ny mpanao politika sy ny antoko politika tsy atrika fifidianana dikany ianareo mpanao mpitondra matahotra amin'ny mpanao politika malagasy ianareo no misakana amin'ny mpanao politika sy ny antoko politika tsy atrika fifidianana kanefa ianareo no fatrapiantsony amin'ny hoe miatre fifidianana e io natao hoe fitsaram-bahoaka ka vonina hiatrika amin'ny fitsaram-bahoaka ny antoko politika sy ny mpanao politika fa sakanana any amin'ilay antobola na ihany ko contribution fa faharoa teneniko koa de ty samy manana ny fomba ampiseholy ny fitiavan-tanindrazana ho an'ny Rajoelina zany ny atao hoe fitiavan-tanindrazana de mampianatra ny zanany any an-dafy de maka nationalité frantsay de taratasy 20 cm ny anaty posiny fa aza tsaraina am'izay izy fa tsarao amin'ny zava-bitana ka raha tsarana amin'ny zava-bita araky ny teninao tokoa ianao de efa tsy tafapetraka teo satria nandika lalàna ianao tompoko akoatrin'izay mampiseho ny endriky ny fitiavan-tanindrazana ny mpanao politika sy ny antoko politika ny fandraisana andraikitra eto amin'ny firenena ka ahoana ny sakananao ny olona am'izay heveriny fa fitiavan-tanindrazana hitondra ny apporony izy anjara brikiny izy ho amin'ny fitiavana an'ity Madagasikara ity de hirotsaka izy fotoana io hizarany heviny hiteto Madagasikara hoe tiany amin'ny programako reto ny any heveriko fa projet de société hoentiko eo anaty anareo vahoaka zao ny fomba fijerinay amina trangan-javatra ohatran'izao ary voniny izy hiatrika an'le débat zay ny seni no mikarakara izany débat zany rehefa tonga valim-potoam-pifidianana tsinona ny problème am'izany na dimapolo na zato ny candidat samy manana finiavana te hampandrosan'ity Madagasikara ty daholo ny rehetra za manokana tsy afaka isakana hoe dada lebare fotaka tsy afaka mirotsaka ianao satria ianao tatsa non manana fitiavan-tanindrazana izy manana ny zavatra ao anatin'ny fony sy ny saina izy de entiny eo anatrehan'ny vahoaka zany za manokana tsy afaka isakana mihitsiny misy olona anankiray mety avy any tsy minosy mety maleo izy any zavatra iainany zava misy any aminy na de mety mpamboly izy na de mety piopiomby izy sinsisa leo amin'ny insécurité izy de ozy hitondra ny anjara brikinay zahay aloha zay mba hirotsaka endriky ny fitiavan-tanindrazana zany e tsy afaka isakana olona anankiray ianao mety mpanao lavany izy any avaratry ny nosy leo izy ny amin'ny fampanjakana amin'ty resaka monopolisation ataonareo ty 15 000 francs am'izao fotoan'izao na 3 ariary ny clan vanille maintso de zao vondriny reo handefa mpandrarahana lavany reo hirotsaka ho filopinena hoe rehefa kositsika mba mitondra ny anjara brikitsika fa tsy anaiky tsika hopotehana lava ohatr'izao de ahoana zany sakananao ohatran'izany mety leo ohatra ny syndicat hoe tsika atao kany lava eto atao totohatra lava eto tsika ka na premier maire tsika nandritry nyty fitondrany ty sarotra ny azo tsika autorisation nefa zany droit ny syndicat zany de ozy ny syndicat hoe ndao tsika hijoro am'izay ndao tsika mba hitondra ny apportsika am'izay fa mila piasa matanjaka tsika ny atao hoe piasa sy piasa-panjakana de piasa-panjakana mazava ho azy miankina ny fanjakana ary piasa avy any amin'ny privé sy ireo piasa tsotra zay mamely tenareo de mba mety hitondra ny etaeta amin'ny piasa izy de mitambatra reo
de hoe ndao tsika mba hirotsaka fa zao limité tsy afaka izy satria tratra n'le caution. Ny fandraisana anjara amin'ny fifidianana de endriky ny fitiavan-tanindrazana na de efa mipitehanareo ary ny fomba fanaovana politika sy ny fomba fandraisana andraikitra amin'ny alalan'ny fifidianana teto Madagasikara tompoko. Ny aminareo natao hoe fifidianana de zay manam-bola. Ny aminareo hoe natao hoe fifidianana de zay mahazara t-shirt, zay mahazara lambahoany, zay mahazara casquette, zay afaka mitondra écran géant, zay afaka mitondra artiste mandehandeha eraky ny tampi-tanety, ary zay afaka mizara vola, ary zay afaka manome 40 000 ariary any délégué. Zany ianareo no natao hoe élection. Fa misy olona mieritreritra fa tsy zany tokony hitaizaina vahoaka. Ary nanino zany no mety tamin'ny repoblika voalohany faharoa fahatelo. Débat d'idées no atao. Fa amin'ny fanombohan'ny fampielezan-kevitra sy ny fiafaran'ny fampielezan-kevitra ihany vao hoe misy ouverture sy ny clôture zany, vao hoe misy anjany hetsika lehibe zany ka mety nisy mpanakanto nalain'ny candidat. Fa mety misy tsy nanana an'izany fa zao nandeha izy naneho hevitra. Fantatry ny rehetra anie zany professeur Andriamanalina Nirindra Zafina Koto hoe mialatsiny manonona anarana tompoko professeur. Nrotsako fidiny professeur fa rehefa nrotsako fidiny izy de zao tao amin'ny efitranony izy nanao fampielezan-kevitra de miaraka amin'ny baiboly izy de miaraka amin'ny programme nasa samy hafa izy de nataony mise en boîte de nalefa tany amin'ny fahita lavitra. De ny vaovy izy mety izy tao amin'ny salon, mety izy teny amin'ny lavarangana. Endriky ny fitiavan-tanindrazana zany tompoko. Mety tsy nanana moyen ndre mahatonga vazaha Evariste tamin'ny fotoanandro nanao fampielezan-kevitra fa zao mba nieritreritra kosa izy fa mba manana izy ny aporo entiny de netiny zany, nataony zany, tsampony vola natrehany zany. Nampiseho ny endriky ny fitiavan-tanindrazana Sartrobory sy professeur Randrianatoandro François. Fa tsy voasakany tsy fananam-bola de fide mafiady ozy ny mpanao gazety tamin'ny fotoanandro rehefa mahita azy mirala. Reo sa manao grève de la fin. Reo sa manao miaffronter amin'ny tandro filaminana fa tsy misy moyen zany olona zany. Mety tsy manana vola izy amina fifidian'ny élection présidentielle fa zao miaffronter izy ny situation rehetrarehetra. Ary any amin'ny zavatra tsy ataony olona ny ataony. Zany teneko zany grève tsy mihinan-kanina. Donc tsy hainao zany no amariparitra ny amin'ny hoe be loatra ny candidat ka tsy mety amin'ny Yahya Rajoelina. Tsy izay mety aminao nge natao hoe. Raha izay indray le izy de lasa zazakely midongy. Satria tsy tiako ty kilalao ty fa ty ny tiako. Ka rehefa tsy mety amiko le izy de hitonga de hitsipatsipaka eo de eny ara fa ty menanao. Raha izay indray le izy de lasa zazakely mitomany dessin animé. Ben-10 tsy mety amiko fa i Bob l'éponge zany tiako alefa. Zafady e. Tsy zay mety aminao tompoko no atao fa zay mety amin'ny rehetra sy ny etika. Ambaninareo ny fomba fanaovana politika sy ny mpanao politika malagasy ny aminy hoe tsy samy atrika fifidianana. Fa zao ianareo ihany misakana amin'ny mpanao politika sy ny antoko politika tsy atrika fifidianana. Dikan'izany tsy mampiseho nareo fa tia tanindrazana. Fa ny atao hoe tia tanindrazana mampandray anjara ny rehetra, hitondra ny anjara brikiny. Ray, faharoa, ny atao hoe tia tanindrazana de manome fahalalana hitovy any rehetra amin'ny alalan'ny lalàna, égalité des chances par rapport amin'ny loi. De zay zavatra ny teneniko zay. Efatra, eo nationalité, folo alin-da, motion de censure, caution, fangaro plafonnement, nyetiky lazaina ny amin'ny hoe tahataky ny tsy manaiky ho feheziny lalàna malagasy Andriamatoa Rajoelina. Fa raha manaiky ho feheziny lalàna malagasy Andriamatoa Rajoelina de manaiky izy resaka nationalité de tena mitsotra de manao miakolopa. Zavatra tsotra tompoko ny problème ny Bill Clinton tany Amerika, resaka Monica Lewinsky. Fa tsy napahita tory azy ary saika napotika ny tokantranony zany tamin'ny Hillary. Fa zao mba herovana an'le fanjakana Amerikanina, mba herovana an'le honneur, mba herovana
an'le lalam-panorenana sy mba hahafahana mametraka ho zava-dehibe ny asin'ny maolona zay voalaza fa nanaovany harcèlement sexuel tamin'izany fotoana andrany tamin'ny Monica Lewinsky fifonana pahabe masy Bill Clinton. Ty manana fondation Clinton ny Clinton amin'izao fotoana izao. Zany ny zava-misy. Zay tatana ny raharam-panjaka zay mitondra firenena dia olona tsy refesy mandidy tsy ohatran'izany tompoko izy. Ahitsy aminareo tompoko. Aleo ny rehetra mba hitseho sy hampiseho ary haneho an'ny endriky ny fitiavan-tanindrazana. Tsy afaka mampiana-janaka ny ampitan-dranomasina izy. Tsisy moyen izy zany. Na mety safidiny zany. Tsy afaka mivezivezy any ampitan-dranomasina izy na mba manao vakansa. Zay zany zava-misy iainana. Mety tsy afaka manao vakansa izy any Sainte-Marie na Nosy Belleville na Nosy Iranja na Nosy Faly na ny Manambato na ny Ambilale Maintso na ny Vatomandry na ny Manoro. Fa zao reny olo reny tsy azonao sakanana kosa ny fitiavany an'ity Madagasikara ty, ka zao mety izy hitady vola hikofokofoka mafy. Iny aza rehefa fifidianana tompoko mivariparanana mihitsy ny kandida ary firifiry zany. Varotra tany, mivarotra trano, mivarotra fiarakodia. Fa efa zava-dehibe zany ny aminy hoe izako nitondra ny anjara biriko tamin'ny fifidianana zay nitanterahana tao Madagasikara. De mba soratan'ny fianakaviany zany. Ohatra le nitononoko teo nanonona anaran'olona. Azony rehetra atao nge zany. Kandida ohatra Andriamatoa Voninahitra izay na tamin'ny fotoanandro mahafinaritra ny eritreritra an'izany. Mahita anarana kandida be da be mivoaka tsika, inona ny problème anao amin'izany? Samy te hampandrosa ty Madagasikara ty, samy mieritreritra fa tompon'ny Madagasikara. De zao zany tsika mieritreritra firifiry amin'ireo malagasy any ampitan-dranomasina ireo. Mba mieritreritra ihany koa izy fa kandida, fa zao misy lalàna eto. Tsy maintsy tonga eto embolana mialohan'ilay vanim-potoana natanterahana fifidianana. Zay ny lalàna. Ka raha tsy tonga eto de hoy ianareo hoe tsy résident eto io olona io, lalàna ane zany. Ka raha ohatran'izany le izy hoe ny filohan'ny République, un président de la République, sa manambany manao tsinitsinina ny lalàna malagasy efina moa zay taratasy ana zay ny dikany fitenenana hoe taratasy 20 cm ty anaty paosy nge dikan'izany de hoe tsy misy irarahinay an'izay lalàna de dikan'izay tongava daholo zany nareo diaspora tsy voatery hipetraka embolana eto nareo tompoko. Fa rehefa tonga ny ouverture na ny dépôt ny candidature, fisokafan'ny fametrahana ny candidature en 23 sa 26 août izay manodidina da 26 août any hoany angambany satria any 6 septembre any no tapitra le fametrahana ny candidature. De tongavy anareo zaniko. Tsy voatery hoe tsy maintsy mipetraka embolana eto nareo, tsy voatery hoe tsy maintsy hoe manana certificat de résidence nareo, tsy voatery voasoratra ao anaty listy mpifidianana nareo zany. Zay zany. Ka mpitondra lehibe anankiray ty manao zay tiany ataoko. Aza tsaraina am'izay taratasy 20 cm hono izy fa tsy reo ny asa nataony. Raha zany tokoa aloha ny resahany zany lava be manomboka amin'ny fanitsan-dalàna. Tonga any amin'ny fanampenam-bava sy any amin'ny fampahantrana vahoaka. Azo tsaraina tokoa ianao. Ahoana ianao tsy azo tsaraina? Fa zay le izy hoe raha ohatra ka ampanjakaitsika zany ny tsy fanarahan-dalàna, ny fanitsakitsahana lalàna, de zao république bananière zany Madagasikara. Fanjakan'ny Barou zany misy eto. Ka zao bienvenue zany amin'ny fanjakan'ny Barou raha ohatra ka mpitondra no tsy mampanaja ny lalàna. Fa mino tsika fa tsy tokony zany le Madagasikara nefa.
ahoana ny azo tsika bonne gouvernance raha ohatra tsika ka état de non droit? Ahoana ny azo tsika bonne gouvernance raha ohatra tsika ka corruption no manjaka eto amintsika? Ary ahoana ny azo tsika bonne gouvernance raha ohatra ka ny mpitondra zay tokony modèle voalohany ho tarafin'ny aty ambany, satria ny teny frantsay no milaza fa l'exemple vient d'en haut. Ka raha ohatra izy ka tsy izy mampiseho ohatra an'le voaka amin'ny fanajana lalàna, tsy azo tsika ny bonne gouvernance. Zay zany no antony zatra resahantsika zao hoe mitady tsy ho fehezin'ny lalàna malagasy andrimatoa andrinina rajoelona. Ary zany zao zavatra hitantsika zao. Andefa sombony ahy eto. Raha ohatra ka vao manamana faly eo. Mahitsy ny tenin'Andriamatoa Andry Morasata Julien, mpikambana amin'ny birao politika ny antopotika Madagasikara, hoe inona ny lesoka an'ilay filoham-pirenena. Za eto mbola lalàna ny resahako, fa za tsy mbola miteny hoe mahita tara isa tsy mahita tara. Za tsy mbola miteny hoe efa recoupé ve ny chiffre nomeny sy ny données rehetra ny resahany tao. Tsy miresaka an'izany a. Fa mampalahelo fotsiny any amin'ny zavatra tsy mifanandrify misy mitehaka. Aize! Ho an'le olona nanatrika teo nge misy maître de conférence, misy juriste, misy magistrat, misy administrateur civil. De manaiky ve nareo fa mety misy données, mety misy zavatra mifandibatra de tiafana izy. Fampijabahan'olona zany ho anareo nanatrika tao. Zavatra tokony nataonareo de nanitsy azafady monsieur président. Ohatrany tsy mety zany a. Fa zao ny tena izy. Azo atao zany. Tsy hoe fanitsina le izy. Fa zao. Fampanarahana ny lalàna sy fampahafantarana ny vahoaka ny hoe vaovao marina, satria ny malagasy ray manontolo. Tsy hoe ray manontolo moa zany fa ny malagasy amin'ny akabeany, zay ny tena fomba fiteny azy. Samy nanaraka arak'izay fomba nanarahany an'iny fandarana iny. Ao ny eny tamin'ny radio, ao no nijery télé, ao no nijery tamin'ny tambajotra sosialy. De ndaso hoe notsika ary le tenin'Andriamatoa Julien Andry Morasata ny amina hoe inona ny lesoka ho an'ny filohan'ny repoblika raha ohatra ka tataka izay ny fomba ny tanysatsika zava-misy eto amin'ny firenena. Za zao mahita mihitsy fa ny ataoko hoe ny roam-patelo ndratra lazainy teo zany de avy amin'ny fony, avy amin'ny eritreriny fa ny président de la république amiko manokana ty tokony entourena olona manam-pahaizana tsara mihitsy, matotra tsara mihitsy ary manana expérience amin'ny fitantanana ara-pirenena amin'ny domaine isan-karazany. Ka tsy fantatra moa ny président mety manana an'izany angamba izy ao amin'ny eo, fa tsy fantatra, za aloha tsy mahita hatramin'izao. Mahita taratra hoe tena manana an'izany olona tena manam-pahaizana manokana zany izy, spécialiste mihitsy reo amina domaine maro samihafa. Any amin'izay fotoana zay tsy ny eritreriny sy ny fony no miteny fa mba hevitra tombona mihitsy zavatra tokony ho lazaina. Ny fomba fijerin'olona tompona andraikitra de ohatran'ireny amin'ny hoe inona ny fomba fijeriny. De ny entritsika zany ny zava-boalaza ny Andriamatoa Julien Andry Morasata hoe misy olona ve manodidina azy. Ny tsy marina kosa aloha zany de hoe tsisy olona, fa misy olona manodidina azy, fa hoe nandray ve izy tamin'ny zavatra zay mety nanazavaina azy. Eo amin'ny fiainana tompoko tsisy sekoly fianarana ho filoham-pirenena zany, tsisy. Fa zao ny lalana ny diavinao tamin'ny fiainanao, ny fianarana ny ratovinao, ny fahalalahana nanananao, ny fahatakaranao zavatra, ny fifandraisanao aman'olona, zany rehetrarehetra zany no manefy anao ho tompona andraikitra. De io nge tarataratra. Rehefa any am-pianarana ny zanakao ka izy ny somary mahazo andraikitra foana, izy ny somary memeny le maîtresse alalana, ny amin'ny hoe ianao manao fandaminana ohatran'izao de mba dinidiny ihany. Rehefa miakatra klasy ambonimbony izy, lasa chef de classe izy de dinidiny ihany. Hoe safidiny mpianatra maro izy chef de classe, na mety ho safidiny izy délégué ao anatin'ny klasy na toeram-pampianarana anankiray.
na rehefa misy organisation ataon'ny sekoly de izy avy hatrany mitondron'ny fiarahamonina ao anatin'le sekoly hoe ianao no misolo tena na ianao no mitondra teny reny de mampianatra an'ireo olona reny ary rehefa ahitana taratra fa ho tompona ndraiky ty zazy teo anyrinany ary rehefa miasa izy de taratra avy hatrany fa rehefa misy zavatra tsy mety ao anatin'ilay tontolo mpiasany de izy no matetika mandray andraikitra fa izy ihany koa no mitarika an'izay mety endriky ny famangina rehetra na karatsiana na kafaliana ary am'izay mety ho adevitra fanaovanao ny toeram-piasana mety tsy mifandraiky am'le asany aza indraindray fa zao atony nylay mpiasa izy de mamolavola an'ireny olo reny no tompona andraikitra reny rehefa avy eo no mitambatambatra ka rehefa misy fananganana fikambanana mazava ho azy izy ny safidiny olona manomboka sekretera jeneraly ho filoha lefitra ary ho tonga filoha mihitsy aza rehefa manangana syndika ndray lasa sekretera jeneraly lasa filohana syndikaly ohatra zany no famolavolana ho tompona andraikitra eo amin'ny sekoly ny fiarahamonina eo amin'ny sekoly ny fiarahamonina ary raha eny anivony fokotany izy mety tendren'olona hoe ianao no lehibe amin'ny vakiparitra chef quartier ny dikan'izany ianao no mety kokoa raha atao filoha lefitra ary mety ho lasa lehibe pokotany ary izay tsanganan'izay sy ny rafi-piarahamonina misy azy mety mametraka azy oloolona ho soja be eo amin'ny tanàna zay misy azy zay ny antony tonga ny malagasy ny amin'ny hoe tsongon'olombolo ka zay le rafi-piarahamonina mamolavola ny olona ho tompona andraikitra de reny no mitambatra rehefa avy eo sy ireo traikefa sy ireo fananana le fifandraisana aman'olona sy ny azo lazaina de hoe ny tanjaka sery teo amin'ny asa zay nataony ka mety ho mpandrara izy mety nanamônya izy na mety ho mpiasa izy fa zao ny fangary tamin'ny fahaizana izy de zao nitambatambatra reny rehetrarehetra reny de akandraikitra izy amin'ny firenenan'izay miala tany amin'ny sekoly nandalo amin'ny fokotany nandalo tany amin'ny commune nisy azy nandalo tany amin'ny distrika nandalo tany amin'ny sehatra maro samihafa trany ny toeram-piasana nisy azy tany sy ny fikambanana sy ny antoko de makandraikitra izy zany zany ny famolavolan'ny fiarahamonina sy ny sehatrasa sy ny sehampiariana mitambatambatra de manana expérience ngeza be ianao de manana fahalalana sy faharanitana ngeza be ianao miampy an'ilay tolo-janahary ngeza be avy ao anatinao misy asina nomenjanahary ngeza be ao anatinao ao ho tonga tompona andraikitra ianao misy an'izany ny olombelona io tsy maintsy misy famezam-pahasoavana isan'isany napetraka Andriamanitra ao aminao de reny no atambatra ho tonga hitatana ianao kanefa de zao am'izao fotoan'izao eto Madagasikara tsy afaka maka andraikitra ianao raha tsy manana 1 miliara ahoana no anana ny olona ray 1 miliara raha ohatra izy ka mpampianatra hatramin'izao mbola misy frame raha ohatra izy ka mpiasa-panjakana 240 000 ariary 250 000 ariary ny farany ambany indrindra ho an'ny karama angalatra firitaona le olona sy bizina firitaona zay vo anana 1 miliara ahoana no anana na mpampianatra pikariko ara pikariko mpampianatra tsy mivoaka ny heure complémentaire marobe ny droit ny tokony voaka firina voaka ny CCS teto misy teboka fito na voaka antsika teto hoe reto ny takiny CCS nefa zany ambony be de ataontsika hoe ny kategoria ambony eto amintsika ve ny inspecteur d'état ny mpitsara fa zao manahoana ny karaman'ireny olo reny raha mba te handraindraikitra ho an'ny firenena afaka tambatambatra ve ny karaman'ireny olo reny rovina ny tonga 1 miliara tikan'izay tsy maintsy olona nanao aferafera tsy maintsy olona nanana influence tamina raharam-panjakana hafa mihitsiny sy mety olona baikona firenena hafa ka na eo ara finiavana ho an'le tandrazana no manana 1 miliara na ihany koa kandida ampiasain'ny olona matahotra hiatrika fifidianana ka zao mba hahafahana mandrava ny vatony ray anina sy ray anina de mampijoro kandida eto oako ny caution an'lahy sy ny campagne an'lahy fa mila milatsaka lahy na ianao na ise
de any ny sasany vomba mety mirotsaka ohatra fa ahoana ny nanana mala zao nyfari-piaina ny malagasy nresahantsika omaly ny taux d'inflation tokony ifanaraka ny taux d'inflation ny taux de croissance tokony ifanaraka an'izay ihany koa ny pouvoir d'achat fa efa mividy tokony ifanaraka an'izay ihany koa ny fahatsaran'ny karama fa na mbola 10 millions par mois raha ny karama eto Madagasikara rovina vao atody 1 milliard ny caution tena na hivaritra tandrazana raha mbola sahirana ihany tandrazana resahako eto zany le tany lovaina tamin'ny dadabe sy bebe ohatra zany na mbola premier plan tsara tarehy ara sahirana le olona ka zay le tiako tenenina hoe tena tsy maintsy mila amboarina na de ty adevitra ty caution ty fotsiny aza amboary ty fa tsy mety ary mahafinaritra ny eny fiarahamonim-pirenena sasany efa miteny am'izao fotoan'izao ny mpanao politika rehetra efa manomboka maneho hevitra hoe tsy mety io ty kantso ty kanony fanjakana io ary zay revirevo ny fitondram-panjakana natao am'le izy tsy mety zany de zay zany ho anairantsika mpanao politika rehetra hoe mba tongava sainy asivy fivondrona andehibe mihitsy ty inona ny tokony atao fa za randrandray lasa lavitra ny eritreritrako sao de tsy mieritreritra ny ametra-pialana raha ny filohan'ny repoblika rehefa tonga ny vampitaona tokony ametrahan'ny fialana raha ohatra izy ka kandida ka mbola mety eritreritra indray izy hoe zao ny lalàna raha ohatra ka de nino io lalàna io ka zao tsisy mihitsy lalàna mampirisika amin'ny filoham-pirenena tokony ametra-pialana raha ohatra izy kandida ndraindray ho iaho alay-panahy eritreritra an'zany raha ohatra ka ohatran'izao ary ny heveriny resaka code de nationalité ohatran'izao ny heveriny fa neutralité politique de l'administration ny resaka motion de censure ny resaka caution candidat code électoral sy ny rehetrarehetra de ndraindray ho aza alay-panahy ho iaho apetrako laya fanontaniana ndraindray alay-panahy saodia raha ohatra zany tsy voasakana zao fomba fijery zay fomba fieritreritra hoe ny filohan'ny repoblika de mieritreritra fa ambony lalàna fa tsy ambany lalàna ary tsy feheziny lalàna malagasy de mampanabe ny any na noavin'ny firenena mampanabe ny any ny amin'ny zavatra mety hitranga raha pitso raha afaka pitso de miantso tsika ny mpanao politika misehatra amin'ny fomba fanaovana politika andinika sy saina hoe inona ny tokony atao ny société civile fiarahamonim-pirenena zany indrindraindrindra mpanara-maso ny fifidianana ary ny sehatra iraisam-pirenena nde ataotsika antso vonjy mihitsy ny atao fa misy mitady tsy ho feheziny lalàna malagasy eto asa ve satria ve vazaha asa ve efa milamindamina daholo ny paitra ny sosy ny boby ny moyen ny vola any ambadimbadika any de efa mieritreritra fa efa mirindra sy milamina avokoa ny zavatra rehetra ka zao na tsy ajaina aza ny lalàna tsy mampanininy zany fa tsisy tsy vita amin'ny vola asa ho iaho asa ho iaho tsy manao confirmation any zany ary tsy manao affirmation koa anjarany rehetra misaitsaina sy mieritreritra an'izany fefa hiditra moa zany rina sy tontomota rehefa avy eo amlaka misy tsika iaraka ny dadaleba re fotaka mbola ty tandrazany zany olona zany ny antso vao maraina mihitsy tena misy zavatra tena tsy zaka mihitsy io faniry aleo mba haneo hevitra de ho an'ny fandaminana zany amlaka misy tsika zatra mieno an'le fanehoan-kevitra gasigasy le fanehoan-kevitra vokatry ny tany misy an'izany eto hoe le fanehoan-kevitry ny tatsa le fanehoan-kevitry ny belamba fanehoan-kevitry ny mavranjo hoe mamesehatra an'izany zahay ny famehoan-kevitry ny be rebareba sy ny be satroka malagasy sy ny be malabary tompo omena voninahitra zany endriky ny fitiavan-tanindrazany zany mety tsy manam-bola ny anay fa zao manan-kevitra ho zaraina ny fiarahamonina zany ho fantatry ny fiarahamonina hoe ohatra zany ny endriky ny fitiavan-tanindrazana ka ho resahantsika zany zay mbola resahany ety ho anareo zay mieritreritra ny aneo hevitra de zao miakara tompoko tongava tompoko
na zany na tsy zany na eo zany zavatra eritrereto ny fitondram-panjakana to zany vonina hiatrika fifidianantsika, fifidianana madio, fifidianana mangarahara, fifidianana mitondra n'ity firenen'ity anatin'ny fitoniana sy filaminana. Fa tsy sanatry zany ndray fifidianana mbola heverina ndray, fa mbola heverina mbola te androba ny fanjakana, te angarina ny arem-pirenena, zatra mandobary, zatra mandobary. Apetratsika mazava tsara mihitsy zany. Zany zavatra zany tsy maintsy alamitsika zany. Okane mba tsy hisy mpitondra. Rehefa nahavy nangarim-bilany de angary-paosy indray. Engane hoy mba tsy hisy an'izany. Aleo tsy hisy an'izany tsony e. Rehefa avy nangarim-bilany ka tsy nihinan-kanina ny vahoaka, angary-paosy indray. Ka tsy ahafahany vahoaka misehosehatra amin'izay tokony hisehoana, tsy ahafahany rehetra zay heverina fa manan-kevitra sy tohitrondra ny andrarabrikiny ity eto amin'ity fireneny ity. Okizay. Aleo hipetraka tsara lizy amina hoe tena égalité des chances zay. Ary tena hoe hitondra ny anjara-brikiny. Na izy ka rehefa mahafeno ny fepetra amin'ny didy aman-dalàna de avelao izy hitondra ny anjara-brikiny. Ka na 0,, ny azo na 1,, na 2,, tsy problème anao zany. Ny important sasany de hoe voazara ny heviny. Afaka izy mifampikasokasoka amin'ny malagasy namana, ka zao raha ohatra ka tsy lany izy misy mampiasa iny heviny iny, iny programme iny, iny projet iny, zay engeny atao hoe fitiavan-tanindrazana e. Rina Rabe Mananjara rehefa eto akaiky eto moa fa tsika tsy maintsy mitondra an'izany ady-hevitra any satria misy zavatra hitsitsika ihany sy entitsika amina ady-hevitra tena mahitsihitsy le izy satria ndraindray le fitondram-panjakana fa mihevitra fa rehefa eo an-tana ny fahefana dia tsy vototra io ary ay mandika lalàna amin'io ary tsinotsiniaviny zany vahoaka zany de mameron-dohan'izany ady-hevitra zany tsika hoe misy lalàna eto. De lalàna ny fampifehezana, lalàna ny fampitondrana, fa tsy lalàna akory no handeha hanaovana an'izay hoe iza mpitondra, iza tompon'andraikitra, izay manana vola, izay efa mitazona andraikitra ohatran'izao, no izany eo ambany fifehezana daholo na iza heverina fa tsy izany fototrerenan'ny repoblika rina. Marina mihitsy zany ary isaorany namana fanira mitondra an'izany ny fanazavana zany tena ilaina ny fanazavana ohatran'ireny ary tsy hoe ilaina fotsiny fa mila verimberina zao mantsy sika malagasy amin'ny ankapobeny somary mora manadino zay, somary atao hoe voaraitsika le izy de avy eo mandeha ny fotoana sahirana ao anatin'ny hoe olana isan-karazany amin'ny fiainana dia adino ny zavatra tena tokony ho fantatra. Fa ankoatra an'izany rehetrarehetra zany moa mbola teraka resabe sy ady-hevitra ny anivon'ny fiarahamonina ny lay fanazavana no entin'ny filoham-pirenena tamin'ny lahady zany nanoloana ny mpanao gazety anankitelo sy nanoloana ny mpitehaka atao anaty efitrano. Fa eo amin'izay tehaka zay ny tao anaty efitrano no nitehaka teny amin'ny lampany avoloha fa firy amin'ny mpanaraka tamin'ny alalan'ny radio sy ny televiziona no nitehaka tany an-tranony tany. Firy amin'ny nanaraka n'iny fanazavana iny no nitehaka tany amin'ny toerana rehetra zay nisy azy tany. Fanontaniana zay fa sao tsika gaga ny amin'ny hoe na hoe taitaitra ny amin'ny hoe tena nisy mpitehaka fa nisy ane tao zavatra tena hoe tsy kera fanontaniana mavesabesatra nanontaniany ny mpanao gazety tsy nitehaka le mpanotrona teo zay aloha anisan'ny fanamarihana. Ka iny zany mbola misy akony be deaibe. Maninona moa no misy akony be deaibe ilay fanazavana no entin'ny filoham-pirenena ary tsy ny fanazavana ihany fa ny fomba nanaovana an'ilay izy mbola voafako maly iny talata anio lahady iny mbola misy akony, mbola resaka eny anivon'ny fiarahamonina. Iny zany tsy mbola ho resahantsika ihany ny akony reny satria misy toe-javatra tena tsy maintsy azavaina sady marihana sy ahitsy ihany koa. Tao mantsy ny filoham-pirenena ny teniny aminy hoe diso zao, diso ny données ny mendrika asikara
inona source avay zany sinysia sinisisa dia amasom-bahoaka reny amasom-bahoaka reny amasom-bahoaka reny filazana reny zany satria manoloana ny caméra zany dia misy ny hoe misy zany a manao fahadisoana de misy zany a ny manana ny fahamarinana reo moa ny tenen'ny filoam-pirenena foana hoe marina ihany iny moa zany naverimberiny hatrany zay zavatra zay fandeha aloha somary tena resahantsika pitonina satria ny zavatra tena voamarika mihitsy ihany ko tao ary afaka anamarinana ny fomba fitantanana nyty fireneny ity zao le izy zavatra tsapa tompoko dia mifangaro ny fitantanan-draharaha eto amin'ny firenena inona moa ny antony hanazavana zany tsy maintsy hazavay zany tsy maintsy resahana satria hiatrika fifidianantsika ka eo zany isika olom-pirenena no manapakevitra satria miverina any amintsika le fahefana hoe olona tahaky ny ahoana no mendrika an'izany filoam-pirenena izany ny ankehitriny aloha mifantatra de mifangaro ny fomba fitantanana ny raharaha-pirenena azo tarafina tam'lady iny inona moa ny zavatra azo tarafina tam'lady zany vo nanomboka mihitsy n'le izy jery fahitalavitra tsika de tonga de zao ny fanamariana inona indray ary ty style vaovao ty inona indray ty style vaovao ty conférence de presse ny resaka zany hoe anazava manoloana ny mpanao gazety nireo fanontaniana be deaibe zany ny filoam-pirenena Andry Rajoelina zay ny resaka zay no fantatry ny olona zany tamin'iny lahady alina iny fa rehefa nandeha le télévision tonga de misy hira mipopo zany aloha fond musical ary nanina ary mandeha le hira de nytany antrahantany aragaga hoe inona ary zany hira mandeha zany ay zany izy tia am'le entrée am'le fidirana de misy hira-pivavahana le izy raha ny tenanay manokana no hainay tsara iny hira mipopo iny tompo aginina zany hoe resaka vavaka le izy fanakinana ny fiainana zany amin'Andriamanitra tsisy miteny loha hoe ahoana zany ratsy zany sa mety zany sa tsy mety fa zay aloha le hira atao de hoe ny safidina manokana zany iny hira iny conférence de presse le ny resaka eto de mbola tsisy tao anatin'ny 10 taona zany tompoko lasy tompoko vavy hoe fanombohana conférence de presse dia misy hira ohatra ny lasa conférence de presse spectacle ave zany le izy sa conférence efa betsaka zay conférence de presse zay tompoko miaraba ny tonton mota zay natrehana efa ho 30 taona latsaka zao nanaovana gazety fa mbola tsy nisy conférence de presse ka misy fampidirana introduction fond musical de ohatrany hoe show zany le izy ohatrany hoe inona de lasa tsy fantatra tsony hoe ahoana zay le fifangaron-javatra zay mbola tsy nahita conférence de presse tany États-Unis nataon'ny président amérikana misy efitra zay mantsy eo amin'ny Maison Blanche ao de ao ny fanaovana ny conférence de presse zany malalaka eo fa tsy hoe mpanao gazety telo no antsonao ohatra fotsiny zay Ngai Andry Rajoelina mantsy tam'lady iny zatra maka ohatra ny any velany Nelson Mandela izao hoe sisy de tikiko tsika mba akan'izay zany satria hoe style vaizandray ary in'le hoe lasina hira iny de aveo le izy hira-pivavahana de notsongaina manokana noho ny hoe tena tiany filoam-pirenena zany le hira tsy maninona zany fa ilay izy raharahambahoaka raharahampanjakana egalina raharahambahoaka ny dikan'izay mifangaro zany mifangaro conférence de presse alohavana fond musical hira mipopy de nandeha aloha zany le izy nandeha le izy avy eo indray voaka avy any amin'ny efitra nisy azy avany zany ny filoam-pirenena dia mandeha tamin'ny lalatsara raha ny caméra de misy miteny any hoe ny anareo koa izany tao tsongoloanareo amin'ny Tsipriny tsy maintsy resahana satria raharahambahoaka ty dia nandeha dia mipotra avany de narahany caméra zany dia mipetraka eo amin'ny toeran'ny filoam-pirenena le tamilady de misy ny teny tany ambadika tany hoe ny filohan'ny Repoblika Madagasikara dia mitsangana daholo ny rehetrarehetra conférence de presse io resaka io zay aloha zany
Potina mpanao an'ireny. Ary asa aloha zany hoe iza no nandrafitra ny resaka protocole tamin'ireny zany fa raha ny resaka conférence de presse tompoko, rehefa hoe conférence de presse arak'izay efa nianarana sy ny misy maneran-tany conférence de presse hafa ny any amin'ny Kim Jong-un any Korea Avaratra, fitondrana autoritaire-ny any, fitondrana dictature-ny any, hafa mihitsy ny azy ny style, fa ty zany mba style hafa indray ty, fa conférence de presse zany tsisy an'izany hoe protocole be zany de misy mitehaka de ohatran'izao sy tsisy an'izany, tonga de eo mpanao gazety tonga avany dia misy manao fampidirana kely fotsiny dia petraka amin'ny fanontaniana de mamaly zay ny nandrasan'ny Besomaro. Fa le style aloha zany tamin'ny voalohany tena be dia be. Reny be zany efa karazany hoe fandrekirekena ny vahoaka malagasy. Ninona ne style atao eo, na atao hiran'ny pop io, na atao hiran'izy eo, fidirana tsy ny olona tsy hany. Fa le valiteny manazava ny tsy fandehanan zavatra eto amin'ny firenena ny tadiavin'ny malagasy. Zay aloha dia le mpanatrika, ao zany ny Tangalamena, ny ministra mpikambana anaty gouvernemanta, ireo manamboninahitra miaramila. Raha zany mpanao gazety tao ohatrany tonga de napetraka amin'ny fanontaniana hoe ohatrany mampatahotra izy zany, ohatrany mampatahotra tonga de manamboninahitra be, miritsaritsa be, manana ny toerany, manana ny moizy azy no manoloana ny mpanao gazety anankitelo. De ny sasany indray zao miteny hoe inona moa ny olana amin'izany sy ny sisa. Misy olana mihitsy raha amin'ny resaka tontolo ny fanaovan-gazety, raha amin'ny resaka hoe conférence de presse zany, inona ny dikan'izany. Raha ohatra hoe mila ampianarina de aleo aloha mba ampianarina kely ho an'izay tsy mahalala. Conférence de presse zany dia mpanao gazety miatrika ny izay mitondra fanazavana. Mbola hafa ary ny atao hoe point de presse, mbola hafa ny atsoina hoe communiqué de presse, samy manana lanja zany. Fa ny conférence de presse de fanontaniana valiny, fanontaniana valiny. Ny mpanao gazety no miatrika tompoko izay mpanome valim-panontaniana. Ny mpanao gazety tsy mila spectre zany, tsy mila spectateur raha ohatra l'izy hoe conférence de presse. Fa raha ohatra indray hoe asa, inona reny ny ilazana an'ireny le teny avoloha reny hoe tafatafa hony. Na eny conférence de presse hoe tafatafa, fa le endrika isehoana hoe misy miaramila tonga de tena manamboninahitra, tena avoleta be eto amin'ny firenena manatrika eo. Misy message reny. Misy message reny na tiatsika na tsy tiatsika. Ny message amin'ireny zany dia miainga avy any amin'ny filoham-pirenena hoe ary zay mino fa ireny manamboninahitra ireny tsy sitrapony ny tonga teo. Ireny ray aman-dreny zokiolona hoe Tangalamena sy ireny le nanao akanjo menamena be ireny fa ny faritra sy ny sisy ireny tsy sitrapony no tonga teo. Mety hoe mba liana sy ohatra zany, samy liana ny rehetra, fa le hoe fatongavana vatana mihitsy eo amin'ny lay conférence de presse manahirana zany. Ary hafa kely mihitsy iny tamin'ny alahady iny raha ty amin'ny resaka tontolon'ny asa fanaovan-gazety. Conférence de presse presse, mpanao gazety ny ao anatin'izany. Inona ary ny ilana manamboninahitra, na ray fotsiny ary manambotra raha teo efa zavatra hafa mihitsy. Inona ny tiatsika tenenina. Mialoha ny idiran'ny tonton Mota satria mbola manana adiny ray eo iarahana amin'ny tonton Mota, dia adiny ray mahery. Zay le tiatsika tenenina hoe mifangaro. Ampifangaroana daholo ty zavatra rehetra ty. De rehefa mifangaro voraka le izy dia fatatsika tsara ny vokany. Ny olona ne rehefa manaraka ny zavatra ohatran'ireny mety tsy de mahataitra azy le fanazavana aloha fanazavana, fa ny olona sasany le endrika ivelany aloha manaitra azy voalohany, mbola tsy mandeha le tafatafa sy zay itsona azy ihany, ty moa spécial mihitsy, dia efa le fisehony le ty ivelany no manaitra ny olona. Le fidiran'ny filoham-pirenena zany tamin'ny alahady iny avy any amin'ny efitra nisy azy tany izy nakao amin'le salle, le efitrano nanaovana le tava tamin'ny mpanao gazety,
dia i Vladimir Poutine no mpanao an'ireny. Vladimir Poutine no mpanao an'ireny aloha. Dia misy ihany koa ny hafa. Fa raha hoe amina firenena hoe mahazatra antsika ohatra hoe ny any Frantsa, tsy mpanao gazety frantsay tsy taitra amin'izany fa lefa maliana fanontaniana no mamaika azy. Ary mbola nisy fotoana mbola lany tamin'ny resaka fisehosehoana sy fihetsiketsehana. Tsy maika amin'ireny tompoko ny mpanao gazety na iza fa le valim-panontaniana no mamaika azy. Eny rehetra eny arane. Satria ny mpanao gazety dia okatso adidontsika fa ny mpanao gazety dia mpanompon'ny vahoaka. Mba tsy tenenako hoe andevon'ny vahoaka. Fa mbola amboarina le fitenenana aloha. Ny vahoaka no mampiasa ny mpanao gazety raha ny tena izy eny. Dia ny vahoaka mihitsy no tokony anontany teo e. Fa ny mpanao gazety dia solontenan'ny vahoaka manontany izay anontaniana, manontany ny filoham-pirenena raha le tamin'ny alahady. Zay mission an'ny mpanao gazety. Ahoana momba an'ity tompoko, ahoana momba an'ity tompoko. Ao anatin'ny fanajana, ahoana ny momba an'izao, ahoana ny momba an'izao fa lasa miteraka resabe eny anivon'ny fiarahamonina. Solontenan'ny vahoaka ny mpanao gazety zany amin'ny zavatra tahaka an'ireny. Fa raha ny dokony izany hoe rehefa tsisy mpanao gazety ny olona mihitsy dia mba isany hoe olona firy ny te anontany filoham-pirenena amin'ity problema ihany amin'ny Madagasikara ity. Tsy omby angamba ny toerana izay anaovana azy fa mpanao gazety moa zany no solon-tena amin'ireny mametraka an'ilay fanontaniana. Zay ny tena zava-dehibe zay. Zay ny tena foto-kevitra zay. Fa hoe irampopy resaka voavoahana avy any amin'ny efitrano any, style daholo zany. Style daholo izany zavatra endrika ivelany zany ary ty fitondran'ity zatra an'io manao endrika ivelany io ohatrany hoe fandrekirekena ve. Fa tena misy tokoa aloha ny vahoaka malagasy trantran'ny fandrekirekena. Tsy mifantoka atsony ao anatin'le hoe inona ny tena problema fa lasa variana amina zavatra hafa. Zay ny tadavon'ny sasany zay ary zay mila fitandremana. Mila fitandremana zay. Dia akoatran'izay ihany koa alohan'ny dirantsika amin'ny satria mbola miresaka le tamilady ihany no entin'ny fanazavana hoentin'ny tonton Mo teo zany lay fanazavan'ny filoham-pirenena zany amin'ny ankapobeny, mbola raisina amin'ny ankapobeny ihany aloha dia teaneo izy sy mipanohana azy hoe tena mandeha ny fiainam-pirenena. Tena manana an'izay tadiaviny any malagasy. Profon'izany le fitanisanan'ireo hoe na vita fianarana zao hoe izao isy na vita université na vita inona koa ny teo hôpitaly sy ny sisa. Zay ve ny tena zavatra misy? Tena zay hoe no tena marina. Satria izay zareo mantsy ny teneny marina ihany. Fa ny mifanohatra amin'izany no hita. Misy hira nohitany Houston nivoaka tamin'ny 7:700 nalaza be anisan'ny mozika. Satria moa zany sindry zareo resaka mozika mba asitsika resaka mozika ihany koa mba ilazana ny tena fiainan'ny malagasy. Ny mpitondra fanjakana amin'ny teny hoe tena mandeha zao. Eo mbola maivan'io euro égale 10,000 ariary io. Fa raha tsy nahay zay, raha tsy teo ny atao hoe ny atidohanay sy ny fahaizanay miasa tafakatra ray alina io. Fanesoana ny dikan'izany tompoko. Fanesoana ny dikan'izany. Tsy zaka malagasy ny 10,000 ariary, euro égale 10,000 ariary. Ho an'izay miantso aloha dia aleo aloha mba tsy antsoantsoana mihitsy satria mbola ato anaty fandarana ny tena zany. Dia mazava zay. Mazava tsara zay. Tsy zakan'ny olona le izy. Kanefa hoe noho ny fahaizanay dia eo 10,000 fotsiny io fa io raha tokony ray alina raha tsy nahay zay. Anjarany tsirairay no mieritreritra tsara momba an'izany. Ary le izy dia zao. Asa raha fantatry ny mpitondra sy ny mpanohana ny fitondrana amin'izao fotoana izao fa ny voambolana anankiray na ny vocabulaire anankiray dia mila dinihana tsara fa manahirana ny
manarina an'izany zany zay le izy dia le olona ato zany a mba miangava ozy mba miangava efa hoe atao anaty fandarana aza miantso anao mbola miantso ihany le olona zany hoe mba miangava ya dia zay no tiatsika tenenina zany a momba ny izay atao hoe fanamariana izay aloha hoe tena milaza zareo mety amin'ny fiainan'ny malagasy ny fanohatra amin'izany nefa no hita raha ny raha ny zavatra iainana etsero hoy tsika hoe misy hira ny hitany Houston zay I have no fin zay le hira je n'ai rien zany dika an'izany amin'ny teny malagasy moa zany dia hoe tsisy ninona tsisy ninona zéro vide absence néant zany dika an'izany dia zay ny tena mahalaza io hira ny hitany Houston io tena mahalaza ny fiainan'ny malagasy tsisy ninona ntsony tapitra tsisy ninona ntsony le malagasy anao zay mahatonga an'io hoe fahasairana sy tarainina etsero io je n'ai rien I have no fin ozy ny teny anglisy tsisy ninona zay ny tena izy fa tsy sarotsaronana amin'ny hoe zavatra etsero eny ary miaraba ny tonton Mota Andriamatoa Ramota Arsona alleloia talata ny andro fa na talata aza ny fiainam-pirenena tsy miandry hoe larobia satria larobia tonton Mota tena paketo fa iresaka sika miarabanao aloha tonton Mota amin'ny fahatongavanao zany eto amin'ny miara-manonja mitondra fanazavana amin'ny raharam-pirenena miarabany rina miaraba ireo malagasy rehetra na ny any ivelany na ny eto Tanindrazana manaraka n'izao fandarana miara-manonja amin'ity andro talata 20 jolay ity miraba ireo mpanao tsy lazaina ireto mpanao tsy lazaina ato mikirakira ato amin'ny fandarana miara-manonja ato amin'ny MBS sy ny radio Mada miaraba ireo olona any Toulouse rehetra ny any Paris ny any Montpellier miraba ny olona eny ambala vao isotra eny miaraba ny olona eny Ambohidratrimo eny Talata Mateny manao kokoa anareo ny tenanay tonga eto amin'izao fandarana zao tonga eto amin'izao fandarana zao tokoa isika ankehitriny zavatra na resaka be teto amin'ny firenena angamba tsy afenina tsony fa diny resaka tamin'ny lahady iny ary efa samy resaka momba an'izay daholo ny olona rehetra dia inona kosa ny tokony resahantsika fa iresaka momba n'iny mihitsy tsika tsy fantatro na ho vita androany ty resaka ho atao ty na tsy ho vita androany fa de zay sirina moa eto de fanakalo eto miezaka mba hanao zay azahoanareo tsara ny fizotra n'le raharaha ka de apetraka ohatrohatr' zao zany ny fomba anaovana azy aloha tonga de miainga hoe am'le fomba fisehony sy ny fomba nanehoana ny zavatra tiana ho atao tamin'le tafatafa tsy de hiditra amin'ireny fotsony hoe ny forme fongamba ho resahana le forma efa nyresahany rina teo zay ny fomba fahitany rina olona mpanao gazety zay ny fomba fahitany azy fa ny tiako tsindrina kely fotsiny tsy hoe tsindrina satria tiako tenenina kely fotsiny de eto am'le hoe anao bilan de gaga am'le tenin'ny filoham-pirenena am'le bilan minisitra atao 3 mahery zavatra ny resahany departement anankitelo ary de ny zavatra rehefa miresaka ohatran'ireny rehefa filoham-pirenena na ny DG na ny minisitra fahafantarako azy aloha ny fahafantarako azy tena précision no amena am'ireny zay indrindra de nagagany zay nagaga de zao eo am'le resaka hoe sehatry ny fampianarana nanao sekoly 4 arivotsika misy chiffre tsy haiko 4320 ohatra tsy fantatry fa 4 arivo ny raisiko dozy hoe mba marina ve zany vetivety kely eo izy de ny teny hoe efitrano fianarana andraso aloha fa tsy be de be nge ny elanelan'zany riny eo amin'ny hoe trano sekoly sy ny hoe efitrano fianarana zavotany elanelan'zany ary rehefa ozy tontomota tena tsy azoko izy zany ka tsy azoko fa maninona tokony
ho tena presy mihitsy le taremarika omena fa maninona le izy a lasa hoe sekoly a de miova efitrano fianarana tampoko ary raha mbola tenenina ary hoe ny sekolony lokona de mbola niena indray le zavatra azonao ay tokoa misy an'izay hoe sekolony lokony lokona fotsiny lokona orange de zao tsy mifakahita tsony eto am'le resaka lalana zay fotsiny survol zany moto ohatrany hoe manidina fotsiny a mijery an'le izy fa tsy zay ny tena tiako atao tsinona eto am'le hoe lalana mampatsiay a fa namme vola anamboarana lalana 1200 kilometra ny banque mondiale tamin'ny heritaona nomena hoe anamboarana tsy hoe réfection totale fa mbo hoe na de tiptopy ara 1200 kilometra no atao communiqué amin'ny banque mondiale mihitsy ary ny fanjakana malagasy nanaiky fa nahazo an'le vola marina ve zay source zay aloha satria matsy le tany avy hoe ny teny mpanao gazety de nanontaniany vola hoe diso zany source zany efa samy miteny banque tsisy andahany zay kosy tsisy andahany zany ary ny ministre ara de ministre ny travaux publics ohatran'ny hoe tena mifeny fahavononana rehefa nandeha le izy a sange rina ho a fantatry rina hoe nandeha niakatra nankany ambily be a iny tena efa le nisy piscine ny lalana tamin'ny fotoana andro tamy 2019 20 reny milomano ny olo leo am'le arabe satria tena efa piscine de zao le fanamboaran-dalana eniko mantsy ty le hoe ay somary gratene de zao orina mba fantatra reo moa ty le zavatra fanamboaran-dalana tsy zany ange ny zavatra ny kasain'ny banque mondiale mpanaovina ny ministère ny travaux publics io hoe ny fanjakana malagasy tsy zany fa tena mba hoe amboarina suivant les règles de l'art lavanao tsara le lalana manenjika an'le profil anao a de asinao vato a sy ny etsetra de arakofana goudron ohatra zay de miverina azo andehanana tsara fa ty ange tsy zany e zavatra atao any amin'ny faritra ambily be ambanja sy ny etsetra iny a rangoton'le bulldozer fotsiny a am'le ripera ao arinany misy ohatran'ny anina be reny ao arinan'le bulldozer hoe kikisany am'ireny le arabe a de araviny am'le niveleuse a zay le fanamboaran-dalana zany hoe tsy fanamboaran-dalana araky ny tokony ho izy akory io natao io zay le survol mifarany mody any zao hoe le fahasalamana manidina fotsiny tsika ho am'resaka amin'isy fa tsy jeriny atsipiriny fa raha ijeriny atsipiriny tsika de asa hitanaka eto tsika ina mba nataitranao zao tam'le hoe resaka fahasalamana ka zao nge vonanomboka mihitsy le izy mantsy tonga de hoe navita hôpitaly navita an'izao hoe asierana ataony filiberitsirana favinandriny tonga de ameko ny famaritana riny ahoana inona le hoe navita hôpitaly tsika raha dikako amin'ny teny frantsay tsika hoe navita hôpitaly vita bouclage tanteraka le nitetika asa hoe fananganana hôpitaly ao ny fitaovana trano a fitaovana ny olona vola ao maro zay fitaovana olona vola zay tokony ho izy nazava nefa le tetsy amidigy teo angerina tsy nisy piasa fa koa raha hôpitaly mpanjakana ny eto mota raha ny tokony izy tokony gratos gratuit zay ndray mbola resaka efa tamin'ny androny président ratsiraka aloha nefa nanomboka le hoe tokony misy recouvrement des coûts hoe mba misy farafaratsiny hoe fanafody a vidina aminafony zany angeny na tonga ny pharmacie ao amin'ny asgera io hoe tsy ohatran'le vidim-panafody ety pharmacie rehetrarehetra fa mba recouvrement de coût mba misy zavatra farafakely ny alohan'le marary hoe fandraisana anjara hafa mantsy le hoe mba hoe fandraisana zay mihitsy le izy fa tsy hoe recouvrement total nge fa mbo hoe partiel farafaratsiny satria tena marina nge le firenena malagasy ange nanomboka hatramy 2009 tsy mahay mitaky etra kory fa reo tsy mpandoa TVA nge reo manangana trano erana tanina rivo reo aloha riny zany fantatry zany de zay vola fitaovana trano a olona no ilaina ao tsara le hôpitaly zay ve le hôpitaly nataotsika fa raha ary zay manahoana ny fitantanana gestion ka zany ndray mbola resaka de mbola hafa ndray zay ko azondrina tsika zany na eo dao le fitaovana nefa tsy mainininina le olona le eo de tsy capable tsy manana ka zao raha vo idira tsika zay lasa le fomba fitantanan'le
fitondrana ray manontolo voakitika ary tsy fakahita tsonytsika na ny olona manaraka atsika ara tsy mifakahita tsony fa zao eo fotsiny tsika hoe nataony zany ny trano a misy ny olona ve misy ihany fa tsy de ho tsara tsy de misy tsy tena nisy dokotera ny vola hafahafa satria ny paramedy ara tsy volohita de zany eny e any amy fitantanana sy netsetra zany zavatra rehetra zany a ny zavatra hita am'le izy koa izy manao hoe bilan de mahagaga za rehefa miheno hoe bilan a zavatra eniko matetika de ao amy résultat comptable aloha zany hoe ahoana ny fitantanam-bola sy ny toekarena malagasy zay ny tokony olo ny resahana fa ny resaka an'izany de tsy resaka an'izay tsika rina fa tsy tian'ny président ngamba ny resahana an'izany amin'ny tsipriany a fa de zavatra hafa no ny resahany de hiditra eto am'le tena votoatin'le fandarana ary tsika zao zavatra na tena iny olona tamin'iny mantsy raha mitovy ny fomba fanarahantsika ny raharam-pirenena de izao hoe ahoana no ataony anambara ve izy hoe ilatsaka izy andro ny Irina Rajoelina amin'ny fifidianana président ohatrohatr'izay daholo ny eritreritry ny olona aloha tamin'iny fotoana iny e de alohan'ny amalitsika an'izay fanontaniana zay Irina aloha tsika miverina hoe aiza ho aiza moa ny toedra raha misy manerana amin'ny Madagasikara manerana ny Afrika am'izao ankehitriny zao miditra amin'ny fotoana fanaovana tokoa ny eto amin'ny fanomanana ny fividianana filoham-pirenena fanjakana malagasy ho an'ny sehatra iraisam-pirenena ho an'ireo mpiara-miombona antoka de miditra ho amin'ny fotoana manahirana zay mety hiteraka korotana fanjakana malagasy ihany ny olona fa tsy hoe tsy maintsy zay satria maninona betsaka nefa zavatra ny resahana teto hoe tsy mandeha araky ny tokony ho izy any lisitry ny seni tsy mandeha araky ny tokony ho izy any fanomanana fifidianana ohatra ny tsita zay marina am'le vola tony olona le mpikirakiranyle lisitra ary a tohatra ny tsy nahazo vola kory ny sasany de lasa sahirana maninona ny mpikambana rehetra manohatra ny fitondrana no tsy ao anaty lisitra fa ny mpanohana fitondrana ihany no zany rehetrarehetra zany a miteraka hoe aiahan'ny olona rehetra eto am'le fanomanana an'le fifidianana de apetrako am'izay rina raha mahatsiaro tsika tamy 2009 de zao nisy ny fanonganam-panjakana teto Madagasikara dia rano marina izy io a de tokony hoe ho heritaona ny tetezamita de vita saingy no ny zavatra antony maro samihafa ozy ngamba fitenenana dia lasa efa taona le ao tsara efa taona 5 taona le tetezamita fa maninona ny sadek mantsy raha ny fifandraisany iraisam-pirenena ny sadek ny tokony piloty amin'ny Madagasikara rehefa sendra zavatra ohatry reny sadek ny mandray antoka fandaminana ny Madagasikara fa firenena frantsay mpitondra frantsay tamin'ny fotoan'androny a no tena nanindry mafy satria izy no nikarakara ny atongavan'io andro ny Irina Rajoelina teo amin'ny fitondrana nanomana hatrany am'le hoe ay mpandraraha tena nisany fatratra mihitsy eto Madagasikara de ny mena vola de natao zay atongava mera ny mena vola zao natao zay atongavan'ny président tsy mety nefa raha tsy coup d'état fa tsy azo antoka hoe olany de tonga izy de ohatra ny tonga ny iraky ny sadeka no ny asa nataon'ny service parallèle sasany a tsy afaka ny teny tsony reto iraky ny sadeka tadidinao ngamba ry Simao retretrerety tsy afaka ny teny an'le fitondrana malagasy fa de nanao zay dany ny kibony am'izay izy de zay ny zavatra ny tranga tamy 2009 ny zavatra ny tranga tato ato de zao fantatry tsika rehetra fa tokony ho tonga teto Madagasikara ministre ny affaires étrangères frantsay tamy tapabolana no ny antony samy hafa zay no anaovantsika azy a no ny antony samy hafa de ny emitra izy io taloha kely zay nefa voky ty raharaha hoe vazaha andre frantsay zany tsy hoe vazaha ngamba tsy mahadika loatra fa hoe teratany frantsay tsy hoe teratany ngambe maka mizaka ny zo-pirenena frantsay a andrematoa andro ny Irina Rajoelina
voaka zay talohan'zany le atongavan'le ministra rehefa manao an'ireny mantsy ny olona hoe mangataka izaka zom-pirenena ohatr' reny ry na fantatry ny malagasy zany malagasy be deaibe mahafantatra an'izany e dia mameno taratasy izy rehefa manao an'le fangatahana manao alezansa zany hoe manambara fa akato zay rehetra voarakitra ao amin'le document ary dia hiaro ny tombontsom-pirenena frantsay amin'ny sehatra rehetra zay misy azy zay zany raha fitinina amin'ny akapobeany e le hoe alezansa akoatran'zany le hoe mba kako an'ity de mba hikarakarako finaranjanako zao fihetse-po zany rina fa ity tena hoe zany io ny taratasy a feno io officiel feno reto de fenoinao io milanreto de zao rehefa namenao an'io izy de nanao soni zay le hoe alezansa inona ny dikan'le makato manao parafy an'le pazy tsirairay a de manao soni ary amin'ny farany dikan'le soni de hoe ekeko famarinan'ireo a fa hiaro ny tombontsoan'ny firenena frantsay a manomboka eto zany hoe raha misy savoritaka amin'ny frantsay sy malagasy mialatsiny dikan'io a miaro ny tombontsoan'ny la frantsa andre matoandro ny irina rajoelona zay ny dikan'io aloha zay aloha le atreo aloha satria izy mizaka ny zom-pirenena frantsay de toizatsika ihany zay mba tsy ho very arao tsara ry vahoaka malagasy ny fanazava-kevitra hoentina izao satria izy mizaka ny zom-pirenena frantsay na inona antony nangatahany azy na inona nantony zany ho afihetse-po zany hoe ay ka momba ny tarata mieritreritra no avin-janany izy sy ny taratasin-janany de ataony zany dia tsisy mametsy ny azy am'zany tsisy miady hevitra am'zany ange ny fanamarian'ny olona fotsiny de zao hoe ary mitantara izy hoe le zanako faharoa zao a makatsy de hoe fanakaiza le voalohany point d'interrogation nataon'ny olona fotsiny zay fihetse-po zany tsy misy miditra am'zany tsika fa zao zaka ny zom-pirenena frantsay a andre matoandro ny irina ravelona eo zany a eo mipetraka ny zavatra tonga am'zay motatenena zany hoe voafatotra izy mizahatra mamatotra azy amin'iny zay nanaovany soni de zao ny zavatra manaraka zay a nivoaka ary ty hoe nivoaka le journal officiel hoe io toko fa manana ny zom-pirenena frantsay a mizaka ny zom-pirenena frantsay a ny andrematoandro ny irina rajoelona tamy lahady ny mpanao gazety gasikara te anitrikitrika mafy hoe tena ahoana io zao pirenena frantsay io hoe manambara ve anao fa za tsy de mety amiko le hoe anitrikitrika amiko mazava amiko le zavatra tiany olazaina no ny zanako ange sy ny etsetra ary tsy andany io izy tsy rejeten'io izy zany mazava zay amin'ny fanambarany satria noho ny fianaran-janako a sy ny etsetretsetra fihetse-po zany fa zao ary ny firenena tahaka ny la frantsa koa tsy hoe androany ianao mangataka de raha pitso anao hoe tsy ekeko fa avereno ray satria misy mikotrokotroka ty lasa resabe any Madagasikara zao eny mety ho zay mihitsy hoe manahirana fa za te hilatsaka fanondroany a ho filoham-pirenena ny article 42 aza manao resabe nareo tsisy resaka io zay mangataka zom-pirenena hafa nefa efa mafeny taona majeur ozy ny vazaha dia namany manary ny mamalagasy azy ny teny hoe ny dadabe ko ny etsetretsetra ko mantsy misy article hafa ny teneny reny resakaresaka hoe tokony jerena koa zany tsy reny ho an'le olona mpahilalana nanazava tena azoko mihitsy reny paramétrage le hoe article 42 reny ka spécifique ka tsy miditra am'izay fa le izy a majeur izy a nangataka zom-pirenena frantsay izy a point final tapitra ny resaka eo zany ary ny gazety le monde ange mba hoetitsika anamarinana n'zay teny zay ny gazety le monde diplomatique ny volet africainy nanamarina hoe tena frantsay tokoa ty filoham-pirenena malagasy ty zay zany ny zavatra mitranga eto amitsika menakavy am'izao fotoany zao zay de inona ny dikan'zay olana ho an'ny frantsay io tsy hoe olana be fa arahan'ny olona rehetrarehetra fomba fihetsika la frantsa eo anatrehan'zao probleme zao
na hatrany amin'ny afrique de l'ouest afrique centrale zay ny tany francophone rehetra manaraka tsara zay ho fihetsiky ny fitondram-panjakana frantsay am'ty ka madagasikara ty ary zahako aloha de lazaiko amina azoko tsara ny fomba nataon'ny andrematoa andry nirina rajoelona teo am valiteny ny fanaovany tamin'Madagasikara tsy afaka hiteny mihitsy izy hoe za miala tsy anaiky an'io teny zopirena frantsay itsony fady tsy anaiky an'izany ny firenena ohatran'ny frantsay fady zany ary tena tsy nanao tokoa ny président fantany mihitsy fa tsy azo atao zany isy fetraikany be eo amin'ny fiainany zany satria izy natonga an'le nangataka an'izy ange raha ny vaovao eno tamin'ny 2014 de ohatran'ny hoe mba ho fierovana azy satria izy tsy président tsony ny am'izay mety ho fanenjehana azy ny amin'ny lasa rehetra de nangataka an'io zopirena frantsay io fa tsy zay ny teneny tao iavoloha fa hoe karakara ny fianaranjanany tsika hoary rena tsy hanitikitiky hoe inona ny tena mariny zay sa le fianaranjanany de ataotsika hoe ny fiarano ny fianaranjanany tsy maninony zany fa misy koa ny tera tamin'ny malagasy mampianatra zanaka ny a frantsa fa tsy mangataka zay pirenena hoe zay maharajoelona azy le olona mety hoe zay maharakoto azy na alexis azy ohatra fitenenany tena betsaka nanontaniana hoe nareo zay mampianajanaka any frantsa reo hoe mba hahafahanareo mampianatra ny zanakareo any frantsa ary mbola betsaka zany dia nangataka zopirenena frantsay ianareo satria tany amin'ny razambe tany efa nisy frantsay tsy maintsy zay ve ny lalana sasa ena de betsaka ny teny zay mianatra aty miato tena ka zay le izy mba mila mazava ihany man zay le fa so sasany mieritreritra hoe rehefa mpianajanaka any frantsa de tsy maintsy manao ohatra ny andro rajoelona zao ange ny lalàna amin'ny rehefa kolonia ny tany de lasa mizaka ny zopirenen'le mpanjanaka daholo ny olona rehetra zany hoe hatramin'ny 1960 zany ny olona rehefa tonga taona tam'izany moa mbola raiky amby 20 taona vao majeur de efa frantsay kely mandehandeha daholo de nandeha niady tany amin'ny 14-18 tamy 39-45 frantsay ange zany reto le gasy nalefa niady tany maha frantsay azy de miverina moa izy de ahoana ny fitiava-tandrazana lasa mipotra ny 47 iditsika ao anaty faraingy sosiny fa eto zany hoe tsika miresaky zao zany nananitrikitrika ary moa zany mpanao gazety gasikara hoe ahoana valio entina tsy azoko mihitsy inona mahatonga ny andrematoa andry nirina rajoelona tsy namaly an'le fanontaniana fa nytenenina hoe ny manahirana anareo ve zany le karatra carte d'identité nationale frantsay nazo an'iny izy mantsy miaraka am'le zavatra zay ve ny manahirana anareo tsy hanary an'iny izy tsy hamerina an'iny izy fa manaiky an'iny izy araky ny lalàna malagasy nefa ny olona mahazo mitantana ny firenena malagasy mirotsaka ho président de teratany malagasy tapitra ny resaka lalam-pandrenana ary ny code de nationalité manao hoe tsy gasy tsony raha vao mangataka dikany ohatra ny sahirana andrematoa andry nirina rajoelona hiatrika an'io fanaovana taratasy amin'ny fifidianana président io mba tsy tenenana zavatra hafa zany satria zao na ahoana izy efa nanao soni le hoe ekeko daoly miaro ny tombontsoan'ny firenena frantsay sy ny sisa tombontsoan'ny firenena frantsay ve ny hiditra amin'ny fifandraisana manahirana amin'ny malagasy raha ohatra ka mbola candidat filoha andro nirina raha tsy mandehandeha fotsiny ange io eo mihitsy ny mahagravy an'le izy satria zao li zany tsy hoe zavatra azo tsotsorona fotsiny fa zavatra tena tsy marina fa hoe mety hoe aka ekipa ny sarkozy raha matokolona ekipa ny sarkozy ny darmanin ny zavatra fantatra ange de zao ministre ny intérieur ministre ny atany frantsay sy ministre ny raharambahiny moa zany olona teneniny zany zavatra fantatra de izao ny gouvernementa frantsay de fitambarana courant politique inona no andikanany zany hoe
inona ny andikanan''zany rina hoe fitambarana akolafo maromaro. akolafo politika maromaro Natambatry Macron. zay mihitsy l izy Zay misy. mozaïka na courant politique ny gouvernementa frantsay ka tsy mahagaga raha ohatra hoe ny ministre ny affaires étrangères ao anatin'ny ekipany nga Sarkozy nga Sarkozy moa zao aiza efa any amin'ny fahasahiranana izy manao bracelet. nga Darmanin Darmanin efa any ohatran'izay amin'ny ministre intérieur izy ka zao ho tombontsoan'ny la Frantsa ve ny anaiky hoe candidat Andriamatoandro Nirina Rajoelina raha izay de miditra ary manerana n'izao tontolo zao no manaraka ny vaovao io ary de tena sahatsika amin'ny teny ohatrany de tsy mety amin'ny toerana misy an'ny la Frantsa no manaiky an'izay hoe tera-taniny satria efa tera-taniny satria efa mizaka ny zoom-pirenena frantsay ny Andriamatoandro Nirina Rajoelina mety amin'ny fitondrana frantsay ve ny ilatsany amin'ny 2023 mazava be le resaka fanalambaraka ny fitondram-panjakana frantsay arahany any amin'ny Afrique de l'Ouest ny Afrique centrale sy ny tany francophone rehetra zay mety ho position la Frantsa amin'io zavatra io ary le ramatoa tonga teto ramatoa Colonna de efa saika ametraka hoe saika ho avy eto saika ho avy eto eny saika ho avy eto fa saika efa ametraka ny mombamomba n'io fifidianana io za tsy miteny hoe analany tsetritsetry tsy zay fa saika ametraka tsara ny rafitra hoe everina hitantanana ny ty fifidianany ty ny javatra tena tsy de azoko loatra aloha hatreto satria izy rehefa noho ny tsy naketo de nakany amin'ny sadeky zay nakany amin'ny sadeky izy fa ny tsy azoko hoe fa manino ny reto sadeky ny sadeky ny tokony piloty anty fotoana idira amin'ny Madagasikara atao amin'ny sehitry ny fifidianana filoham-pireneny ty satria ny sadeka ny rafitra akaiky indrindra fitsinjarany rafitra amin'ny CEDEAO zao ary fifandraisana misy CEDEAO de sadeka ty misy Madagasikara zany de izy ny tokony ino miakatra ao iandraikitra amin'ny an'izay Africaine. fa le ramatoa ministre Ino makany frantsay amin'ny Nations Unies. ramatoa Colonna de nandeha tany amin'ny sadeky zany hoe tsy maintsy miresaka n'ity zavatra ty ho iteo fa tsy io ange tsy maintsy isy valiny ray volana ratara de ivoaka eto amintsika ny valin'ity zavatra resahana isirina ankehitriny ity hoe ahoana ny zavatra hitranga mailo nareo eo amin'ny fitondrana samy mailo fa mety tsy omby ny roplanina raha sanatry fa zao ny zavatra mety hitranga de zao hoe ny Andriamatoandro Nirina Rajoelina dia ekenay frantsay alanay temporaire aloha no mavaza azy fa de avelana izy irotsaka ohatra zany izy ny teny tao hoe faux débat ty resaka nationalité tabatapahana izaka mivaza-moditra ty faux débat io fa za de tsy fitiavana amin'ny Madagasikara ny ramokoriana ataonatoko sinsisa ka zao ange faux débat tena faux débat marina manaiky an'izay arina satria tsisy débat tsony mizaka zoom-pirenena frantsay ianao point final tsy mahazo milatsaka filoham-pirenena ianao araky ny lalam-panorenana point final ka inona moa no tokony isy débat am'izany kosa arina marina ange ny teneny nga président zany tsisy ady hevitra io fa resaka be zany fa zao janony eo le izy dinona ny tokony atao tsika malagasy zany oka aloha azava be de be ny hery inona moa le hoe hery lobby le hoe hery mifanintona mihevitra ifean'ity Madagasikara ty ato anatin'izao fotoana zao miomana ho am'izany ka zao isika vahoaka malagasy de oka tokony hivavaka mandrakariva fa zao Andriamanitra nge manana ny hevitra everana antsika hitondrana antsika amin'ny fiadanana fa tsy loza ary ny herin'Andriamanitra tanterahana amin'ny fahalemena aoka hipoerapoera aoka ireare zay te ireare fa zao tena fijeriko azy angerina de zao fahadisoana be vava fijeriko lecturako am'le tena tsy tokony nanao an'iny resadresaka tafatafy iny ny filoham-pirenena satria voany namoaka ho fata-bahoaka le tsy ahafahany mandray fanapa-kevitra eo anatrehany toedra raha misy tsy afaka mandray fanapa-kevitra izy ange enjana be ho anazy ny valiny raha vo miteniteny foana eo
izy efa nanao alezansa tamin'ny frantsay iteny ara ve izy hoe irotsaka zany hoe mandany le zoupirena frantsay raha nandany zay nefa izy a de nanao fangatanandray zany andron'irena rajoel dia mangataka mba hoe sorona amiko a ty zoupirena frantsay ty fa nivaliny zay inge tsy hoe mangataka ianao androany de rapitso e mety ho afaka enimbolana koa vao ivaly raha iteny zany zao ny filoam-perinasa ty moa zany zao tsika efa manao an'le compte à rebours compte à rebours zany zao hoe efa miena ny fotoam-piasany ny filoam-pirenena zany sy ty régime ty zany fifidianana manakaiky amin'ny farany zany e zay manakaiky amin'ny farany dia hoe hoavy zany ny fotoana de raha iteny zany ny filoam-perinasa am'izao fotoana zao inga iandrajoelona hoe irotsaka de suite lozika zay zany raha zay nilazana azy de fa tsy maintsy teraka ny resabe zao ary izy tsy miteny hoe irotsaka de fa resabe tsy fakahitana resaka nationalité araka ny teneninao zany sinsisa ino moa zany fanamarihana ihany ka zao tsy afaka iteneny zany izy nge hoe irotsaka tokony ampiseho izy aloha hoe tia ny taratasy a ino karaha zay no mitranga raha zay zany no hoe zany hoe efa tokony mampiseho izy ny taratasy hoe ty fa efa nilavina le zoupirena frantsay raha tsy misy zay raha tsy misy zay de frantsay izy ka izy afaka milatsaka de candidat frantsay zany no ka tsy anaiky an'izay ny fitondram-panjakana frantsay mihitsy angeny tsy anaiky an'izay e mba tsy tenenan-dratsy azy na iteny ary izy hoe raha malagasy mikorina atoamiko za fihetse-po zany rina fihetse-po fotsiny zany mitaratasinao frantsay aza mitantara ny fihetse-ponao fa manjary hafahafa fotsiny fijerin'ny olonanao ka zao nisy ny eritreritra hoe ndao foanana le article 42 ndao ovirina ny député aza nandeha tokoa aloha zay resaka zay hoe anao anay fivirina inony izy teo extra ordinaire de zao nge riny mampime nge reto olona reto reo ao anatin'ny fitondrany zao eritrereto tsara zao valo teny omeko zao ka n'olona spécial ve zany no anaovana fivirina extra ny député fa tsy ka ho an'zay président rehetra ozy raha tsy ataony hoe tsy spécial fa ny tena mampimedy zao androany zany a lay filoam-pirenena nahazo ny zoupirena hoe frantsay ianao afaka 5 taona tiarina sa 5 taona tiarina de foananao le code de article 42 code de nationalité ny olona ho arinan'zay no tsy aran'zany tsony fa ny olona taty mbola iarany ka nahamory député ary ianao sy sénateur hoe ovaina ny code article 42 amy code de nationalité tsy manova velively ny toedra raha misy eo aminao zany fa mijanona mizaka ny zoupirena frantsay ihany ianao ao anatin'le fotoana anangataka fanafoanana n'le izy ve anao raha foana le izy tsy manana zoupirena aloha zany ianao raha voafoana io fa tsy hoe tonga de hoe miverina andrako malagasy etadame zany fihetse-po zany fa eo aloha zany ianao de voaklasy hoe apatride de mbola mangataka marina aloha hoe mangataka amin'ny namanao hoe avereny malagasy mety ho ainga zay fa zao ny fanafoanana an'io fanananao zoupirena frantsay io tsy vita 3 volana efa bolana zany amin'ny taratasy mitotona ao amin'ny prime ministre frantsay na frantsay raha gaga mpitora frantsay inona koa ary ty zara efa naheny hoe misy resaka hafahafa mihitsy ataon'ny front national antoko politika frantsay mikasika n'ity resaka ty fa de aloha iny hijanona eny fa de zao tsy ho moramora ary tsy azy everina hoe ay mandeha ho azy io efa manomboka isaraka amateny mantsy reto mpitondro reto am'izao fa hijery hoe aiza no ametrahana ny tongotray am'izao fa isaraka amateny reo fa tsy poerapoera tsony ohatra ny taloha ary zao koa Andriamanitra mahafantatra ny iverina an'ireo raha ohatra ireo ka mbo hoe iverina ibebaka ibaboka de mamindra fosy mamela eloko amin'ny any Andriamanitra satria zao rina be de be nanao zavatra hafahafa tamin'ireo olona ireo tsy ho zaka ny roplanina daholo izy rehetra ka raha hoe mipoerapoera hoe mbola basibasy ohatran'izay eo
hoe ambonimbony fitenenana eo lasa miteraka zange mazake za tsy de manana problema am'zany za miandry marina foana fantatro fa io fitsarana io tsy mandeha am'izay laonina io tam'le tatitra moa zany ny filopirenena manao hoe ny fitsarana nanao fitsarana zao tsika fa fitsarana tsy mandeha am'izay laoniny nandeha am'izay laoniny ve io a olona roapolo mahery maty tanikongo na ankety ara tsy manomboka am'izao mandeha am'izay laoniny ve zany nefa ny procureur misy ao fianaratsoa ny polisy député any kongo ary a général am polisy debana anareo tsy andeha le izy zany ve no zay ka firenena tsy tandalana firenena malagasy ianareo zay manaraka izao fandarana zao arao tsara fizoran'le lalakevitra hoe inona ny tena fipetraky le raharaha zany am'izao a andrematoa andrinirina rajoel de nanao soniny taratasy tamin'ny fangatahana zompirena frantsay fa iaro toy ny anak'andrimaso izy ny fitenenana am'ireny document reny a ny tombontsoa ny firenenany frantsay a mba anehoany a ny mizakany a ny zompirena frantsay zay le voalohany ny olona mangataka zopirenena hafa nefa feno taona eto madagasikara manary avetrany a mamalagasy azy tsy adikevitra iny ozy ny faux débat zany ozy a ry kanga zany débat constat zany zay de zay ka noho izany izy a raha izay fotsiny tenenina de zao a efa sahirana izy raha irotsaka vidina ho filohan'ny republika ka tsy mila hoe raha mieritreritra hoe anao oatra ny filora valimanana anao fitetezam-paritany de amory olo loatra ny nataon'ny congrès ny time national teria tanjombato a mba tsy manao an'izany tsony aloha rehefa tsy afaka fa rehefa afaka zay vao manao an'izany ny zavatra mitranga azoko tsara ho any mahatonga ny filo rajoelona hoe tsy namaly izy tam'le resaka na nitrika ty angasiara atao vo eny sa tsy azoko mihitsy satria maninona any Paris fanapahakevitra fa tsy eto Antananarivo ary tsy ao amin'ny filo rajoelona any ny fanapahakevitra tombontsoa any la Frantsa ve manaika azy irotsaka eto Madagasikara teboka no ataotsika am'izay zavatra zay a zay hoe tena satria zao vahoaka malagasy mihitsy mantsy no ohatrany hoe tsy nitsoniavana raha izay ary de zao mahamenatra ho any la Frantsa mampiseho an'izany eran'izao tontolo zao a fa verina indray galeni kely zany a galeni kely nisy an'izany a tamy 1886 dia galeniny natao mpitondra voalohany teto ka raha vao manao izy hoe mahazo milatsaky de galeni zany no atao anarana zany ny faneo-kevitra zany ary tsy hoe zavatra maivana fa tena mampisaina tokoa ahoana moa tsy ampisaina le izy sika hiatrika fifidianana filopirenena de zay tsy maintsy mampisaina tsara manoloana ny toetra raha de momba an'izay le resaka hoe Madagasikara nationalité any Andry Rajoelina frantsay sy ny sisy zay zao zany zao ny fandehan-draharaha am'izao zany aty Afrika de ny ka Madagasikara tompoko de arahan'ny olona amin'ny atsipriany mihitsy am'izao fotoana zao ny ka Madagasikara mba tsy tenena hoe ka Andry Rajoelina satria zao aty Afrika tamin'ny ty taona 13 ty a dia eo amin'ny enina efa nytenenina teto amin'ny miara-monony zay averina foana enina eo zany ny firenena afrikanina miatrika fifidianana misy francophone am'ireo misy anglophone misy moa ny efa navitany azy fa de hoe misy firenena vitsivitsy zany aty Afrika hiatrika fifidianana président de république neny Sénégal amin'ny 2024 amin'ny heritaona voalohandohan'ny taona 2024 ny fifidianana filopirenena ny Sénégal filoam-perinasa any moa zany efa nanipoka hoe za tsy hanao tsony inga Macky Sall nisy teritery ve avany sa ahoana zay aloha ny kahany zay tsy resantsika fa i Madagasikara dia anisan'ireo firenena afrikana hiatrika fifidianana filopirenena amin'ity taona 13 ty de ka Madagasikara hafa mihitsy am'izao fotoana zao satria ozy ny any velany any taotamota hoe
fa inona ihany zao resaka Madagasikara zao aka le nationalité an'le filoam-perinasa ony nangataka izy de zao sisy raha zany zay zany raha vadika amin'ny teny malagasy le fanamariana avy any ivelany raha zany raha ny endry zareo fa io zany tsy vitany hoe raha ny endry zareo itsika malagasy io zareo io fa eo amin'ny resaka diplomasia iraisam-pirenena indrindrandrindra momba ny Frantsa zay efa nisy tantara mampifamatotra dia tsy mandehandeha ho azy izany resaka izany ty zany mba misy fanamariana kely ho atsika iny firenena frantsay ny raisina zao anie raha misy zany fifidianana mitranga any amina firenena hafa ivelan'ny Frantsa eny fa na dia tena documentaire nataona frantsay mpanao gazety frantsay no tantaraiko eto vao maty zany ny papa Joan Paul faharoa Vatican fantatsika tsara fa fanjakana manana ambassadeur izy dia efa nandeha ary Frantsa manana ambassadeur ao Vatican tam'izany de inga Jacques Chirac ny filoham-pirenena frantsay arao tsara le izy dia nasaina zany ny ambassadeur frantsay tao Vatican manao fikarohana sy manao fanadihadiana hoe izavy ny mety ho candidat izavy ny mety ho candidat zany ka hisolony papa Joan Paul faharoa inona ny dikan'izay fanontaniany ny tany lampany Élysée zay hoe olona mety amin'ny Frantsa ve no eo manahoana ny mety politika manahoana satria tao zany misy hoe araka ny teneny Tonton hoe lobbying hoe ireto le misy an'le vondrona cardinal zany za mila fatatsika misy vondrona cardinal zany miteny hoe alors ka tokony hiverina italiana ny papa fa le teo mantsy polonais de za zany resaka avoleta be le izy de hoy ny tany Frantsa hoe jereo daholo ny candidat ao izy ny tena mety amintsika sisa satria mantsy taoriana an'izay nandritra nitondrany ny papa Joan Paul faharoa ny Vatican zany sady Vatican koa fanjakana ka aloha zay tsy adinotsika dia anisany nandray anjara lehibe izy zany tamin'ny politika iraisam-pirenena tamin'ny firodanany rindro Berlin ka tsy nisy tsony hoe guerre froide zao moa zany zao efa tsy guerre froide tsotra fa efa guerre chaud zao mahafana vao mainka enjakenjana be ka ny tiano tenenina amin'izany dia izao raha izy zany ny fifidianana filoham-pirenena eto Madagasikara tsy ataontsika hoe raha izy fa isy efa ofisialy raha iresakitsika ny Frantsa dia oka tsy adinoana fa manara-maso an'io ny frantsay izavy efa mamofopofona ho candidat ao président Marc Ravalomanana tsisy resaka ny azy izy mbola tsy hoe mivoaka ny daty ofisialy na voaka ny gouvernemanta dia efa candidat mazava tsara neny candidat président Marc Ravalomanana ary aelezo izy hoe candidat fa ny akoatran'izay izavy mety ao dia eo zany zao ny frantsay mandindinika manahoany ty asinsisa zany le resaka politika iraisam-pirenena tsy misy azo hanomezana tsinany olona zany tsy misy fa ity karajoeliny ty ka spécial eny fio ange zany fa an'ny frantsay problème io zany zao any io zany fa tsy aty amintsika malagasy io any io ary tena mariny zany teneniny riny zany ohatra nataony amin'le hoe fifidianana papa de ny ambasady any Vatican frantsay no mikirakira hoe izavy ahoana ny fandehany tsy de hoe inona ary manao tatitra ahoana ny fivoarany satria mieny tena mangoilo atsofina ny any amin'ny lapan'ny Élysée ka normal raso le hoe normal araka ny tokony ho izy zany satria niny maniry te hanana fifandraisana matso ara-dalàna am'le cardinal vaovao fitondram-panjakana frantsay ary de zao verina eto Madagasikara tsika inona ny zavatra mitranga eto Madagasikara di reto olona miseho azy anreto miteny Flora Valomanana makahala frantsay teneniko mihitsy zany rina zay mba akalazay ny reto satria tsy mirole air loatra zay mantsy ny tena mba hoe zay rehefa miteny frantsay somary manao fahadisoana ihany koa ka tsy teny razanao ange io ka maninona ianao ka namanao lapo ozy raha président azon'le olona ny tiako loesana fa zao ny tena tsy
mipetraka mihitsy le hoe mankahala frantsay a ny filora valomanana zany aloha mba teneniko eto ihany eto am'izao fandarana miara-manonjy zao satria maninona ny sotoavina malagasy zay fantatry ny anglo-saxon fantatry ny frantsay de ny fihavanana zay a ary tsy misy teny mahadika an'io hoe fihavanana io a amy teny frantsay na amy teny anglisy tena tsy misy mihitsy fa tsy tena zavatra ngeda be fonosony io fihavanana io dinona ny zavatra toizantsika ao anatin'izay rina de zao hoe araka ny molana malagasy hoe zay tsy may ady olom-bodo fa zay tory fo mamosavy zany hoe zay kolokolo ny fankahalana zany ao anatiny a de mpamosavy de nareo ve zany miresaka am'reto olona reto a nareo ve nahita fa mikolokolo ny fankahalana frantsay ao amin'ny filora valo président Ravalomanana nge ka vice présidentna fiangonana ngeda be teto Madagasikara zay mitoro ny fifankatiavana ko ikolokolo ny fankahalana ahoana reo mantsy mba te ila ranondranony amin'ny frantsay izy a de anao zany lazainy hoe ianao mankahala frantsay io fa zay ny tena ty frantsay ka frantsay konga azo amidy am'zany fa zao le mpitondra frantsay teo aloha tany amy 2010 ny 2011 12 ekipan'ny Sarkozy ny ekipa de zay no anaoviny hoe io tena jereo tia nanaova frantsay azy ka zay indrindra tsy mandeha am'zelone le fifandraisan'ny frantsay a sy Madagasikara satria zange nahita aloha riny talohany 2009 reny tamy 2007 nahita frantsay a mbola tanoranora ngamby eo amy 5 taona teo nanao investissement teto Madagasikara zany olona zany tena hoe anao tam'zany président Ravalomanana no 2006 tsy hoe ny filora Valomanana nanome asa ho an'ny tanora cadre juridique cadre économique no ameny a de ny olona miesika fa nisy mpandraraha frantsay ataoko hoe 5 noeniko nanao tonga tena mba nandeha le asany tonga le 2009 raha vatapoka 12 le frantsay nangorinetana de lasa mahita an'le olona mandeha V8 izy teny analakely tozy hoe reto olona reto sady tsy menatra mangalatra zay ny tenen'le frantsay tam'izay fotoana rava nalahelo le vazaha hoe zavatra tena tokony azo anaovana ary zao fantatry ny frantsay mpitondra frantsay moa ngamba alalan'izay ihany eo arina fa betsaka ny zavatra azo atao eto Madagasikara fa ny fitsarana marina ny fandripahalemana mipetraka zay ange no atao de mifatokisana amin'ny mpitondra fa ity ange tsisy mahatoky an'ireo mpitondra reo ka le resaka atao iavoloata amin'ny ladiny tsisy resaka fandripahalemana mihitsy na kely ary hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany nefa io marary ny gasy tsisy resaka mihitsy nefa tsy fandripahalemana tena zay hoa ka raha tena hoe ivoatra itombo ny asa ho avy ny olona mpamatsy vola mpampiasa vola eo avy ny mpandraraha hiasa eto Madagasikara ataovy tsara ny fitsarana ataovy tsara ny fandripahalemana ataovy tsara ny jirama fa tsy kitoto ohatran'io tsy kitoto ohatran'io de za gaga nandeha teo tanymena riny ay ho asina potoana teleferika hono eo tanymena de lasa embouteillage be miakatra eo tanymena eo amy Pradon eo ka zao ny zavatra teneniko amitsika lasa terikely le lala misy lalana fa lasa terikely fa ny teneniko amitsika Tananarivo endrandra ny lanitra dolo tsika rehefa mikikika eo ambonitsika io teleferika io fa sao de menjary ty lasa zany ny réaction ny olona rehetrarehetra any misy teleferika zany fa tsy hoe anina ka raha hoe amaky analakely mitaingina hoe izy ry ambony ry ohatr' zay fa za aloha nge tsy de mino fahatanterahana izy io riny za tsy de ao loatra fa ataon'le izy noho ny antony hoe filana isan-karazany de ataony zay fa raha vita mola izy de zay zany fa raha tsy vita io tsy de magaga sahala amy zavatra rehetra natao hatram'izay hoe zao anao autoroute tsika nisy 1 kilometatra ve le autoroute 1 kilometatra fotsiny no antanina de hitanareo am'izay fa tsy misy valiny tsika moa miresaka nyty resaka hoe la France satria niainga tam'ty le hoe nationalité frantsay an'ny président Ian Rajoelina ty le resaka de mitatra tonga ao-tsaina daoly
de ahoana moa zany zao mifihetsika ny mpitondra frantsay manoloana ny zava-misy eto Madagasikara raha am'izay resaka izay fotsiny de lizy nefa misy valiny ihany taotamota iresaka diplomasitsika ny fotoana famarana ny président Rajoelina ny fiasany zany zao raha ny lalam-pandrenana efa kely efa hoavy efa tsy hoela lalam-pandrenana amin'ny teny an'izany fa zao raha anao jery todika kely sika raha resaka hoe Frantsa ny général de Gaulle tonga teto Madagasikara tonga teto Tananarivo tamin'ny fotoanandro président Tsiranana ny teo zany tamin'ny resaka hoe fahaleovan-tena sy ny sisa nandeha indray tonga teto François Mitterrand Giscard ihany angamba tsy teto raha fitadiana aloha tonga teto François Mitterrand visite d'état ny atao visite d'état tompoko de misy lanjany lehibe tsy mitovy amin'ny visite de courtoisie sy ny visite de travail ka na inenina na indimy ary Andry Rajoelina niona tamin'ny Macron tsy mitovy amin'ny visite d'état zany raha ny tany Frantsa izy zany tonga teto François Mitterrand tamin'ny fotoanandro ny président Didier Ratsiraka amin'ny filoha malagasy Concorde no nitengenany visite d'état nataony teto Madagasikara misy dikan'izay mafy be ny feo an'le Concorde nandalo teo ambonin'ny tranonay teo tamin'izany tery avaradrano tery hipetraka ivato tadidy tsara mbola kely zay tamin'izany fa tadidy nandeha ihany indray izandray filoha manaraka filoha frantsay Jacques Chirac tonga teto Madagasikara nanao visite d'état président Marc Ravalomanana no nandray azy tany Mahajanga ny aterirany avion de nandeha nakaty Antananarivo nitokana ny lalany Nosy be izay mbola antanantsika menakavy io tonga ny président Ery Rajaonarimampianina tonga teto ny filoham-pirenena frantsay François Hollande ary tamin'izay nisy fivoriana iraisam-pirenena goavana be zany teto ary tsy vitany hoe filoham-pirenena ary tsy François Hollande ihany ny teto fa filoham-pirenena maro maneran-tany tonga filoham-pirenena frantsay nga Macron nanao visite d'état izy tamina firenena taty Afrika fa i Madagasikara tsy anisany nanao visite d'état vao aingana nanao visite d'état ny filoha Emmanuel Macron taty Afrika fa i Madagasikara tsy anisany fa tao amin'ny Îles Éparses izy nanao hoe ici c'est la France de tsy mba mieritreritra ave ny eto Madagasikara hoe misy dikany daholo zany resaka diplomatie tompoko tsy mandehandeha ho azy fa misy dikany daholo maninona no tsy nanao visite d'état teto Madagasikara i Macron atreto fa tany amin'ny firenen-kafa tao Afrika izy nandeha nefa ireo filoham-pirenena frantsay ny fandimby de tsy nanadino any Madagasikara ahoana fahitana tena marina daholo zany tenenindriny zany fa zao nge enao matoa ianao manao visite d'état any amin'le firenena anankiray te hanamafy orina fifandraisana amin'le firenena ianao zay ny tena fototra ary izy miaraka amina opérateur économique matetika rehefa manao an'ireny zavatra ireny ka opérateur économique inona no avy eto Madagasikara morina sady hoe fa raha miasa bilatéral Frantsa Madagasikara Madagasikara Frantsa ka tsy ny opérateur économique misy koa anenge io voazon'le président io ka ny atao raha mandositra miala ka zay ka tsy afaka hanao an'izay izy satria tsisy opérateur manaiky hiditra eto tany tsy tandalana tany tsy misy sécurité tsisy fandriam-pialema ka zao anao hidina ty de tsy misy le izy normal tsy hoe ahoana moa le andikanany ty normal ty fa lasa normal de ina moa tizy teo zay ny fisehoan'le zavatra ka zao na de hoe ekipan'ny Sarkozy ary Ramatoa Colonna sy Andriamatoa Darmanin Andriamatoa Emmanuel Macron président tsy maintsy izy no mitranché an'io resaka io tsy maintsy iarahany resaka amin'ny olona rehetra io prime ministre sy ny etsetratsetra fa ny tombontsoan'ny Frantsa foana ary tsy manao zay tsy hamenatra ny frantsay manerana ny Afrika francophone frantsay de ho hitatsika vahoaka malagasy am'izay ny zavatra hitranga tsisy raha vao mivoaka am'izay izy de mba tsy teny hoe izy no hafa baraka fa homenatra izy ary nefa ny zavatra tena tsy maintsy ataony ny filoha pirenena frantsay de nyteneny zareo hoe tena ny famira-piratany la Frantsa manerana izao tontolo zao ny tena ezany ka raha everina fa mampamirapiratra ny la Frantsa manerana an'izao tontolo zao
ny famelany ny olona anankiray mizaka ny zoam-pirenena frantsay a irotsaka ho filoam-pirenena ty afrika tsy manana ny zoam-pirenenan'le firenena kory a de an'ny frantsay zay fa zato mihevitra fa raha ny valeur etreretina ambary etseroa hoe zao a no fotom-pisainana tsotoavina frantsay a de veriko fa tsy ho tonga am'izany mihitsy izy reny fanampiny kely fotsiny hoe manindra raha ny filoam-pirenena frantsay aperinasy am'izao fotoana zao n tsy hatreto aloha tsy nanao visite d'état zany hoe fitsidiana amin'ny fomba ofisialy neto Madagasikara kanefa inga Macron de efa deuxième mandat tsy hoe voalany voaingana izy a fa efa fitaom-piasana faharoa inga Emmanuel Macron fa tsy manao visite d'état eto Madagasikara izy reny visite d'état reny tompokoa hazavaina amintsika fa rehefa manao visite d'état ny filoam-pirenena anankiray mankany amin'ny firenena anankiray efa misy fandamina efa calendrier efa mipetrapetraka efa tena hoe ao anatin'ny taona tena maty-paika daholo fa sao tsika mieritreritra hoe andeha ho aria de hoe tsy visite d'état zany fa raha ohatra izy hoe hitsangatsangana andeha ho any Sainte Maria nandeha ho aria zany zavatra hafa fa ny visite d'état de manana lanjany hafa mihitsy tena hoe officiel politika toe-karena ny enjeu isan-karazany tafiditra ao anatin'ny daholo zay eny ary tonton Mota amaraparana isika zany ny fandarana mbola manana minitra vitsivitsy ihany sika aloha zany ao anatin'izay rehetrarehetra izay zany fa eto amaraparanana tam'y lady ihany nisy resaka atao nanonona tenin'Andriamanitra mantsy filoam-pirenena Romanina toko 17 ndiny voalohany de misy message zany reny ino moa zany nitenen'le Romanina toko 17 tsika tsy hoe ndeha hanao hoe asana mpitondra fivavahana tsy hoe misolo vaika ny asany mpitondra fivavahana fa le izy zany mazava loatra hoe tenenina le izy a de raisin'ny rehetra de mihaino ny olona de manao analizy ny olona zao matsy le hoe Romanina toko 17 zany hoe oka ny olona rehetra ozy samy anaiky ny fahefana lehibe fa tsy misy fahefana afa-tsy izay avy amin'Andriamanitra fa izay misy de avy amin'Andriamanitra koa izay manohitra ny fahefana de manohitra ny voatendrin'Andriamanitra ary izay manohitra de azo fanamelohana raisana kapobe zany de hoe zay fahefana de hoe fahefana avy amin'Andriamanitra de hoe raha itsina zany resaka de hoe ny régime am'izao fotoana zao zany a zay tarihan'ny Andriamatoa Iany Rajoelina dia avy amin'Andriamanitra fa zay manohatra an'io dia azo fanamelohana matoa zany toy ny teneniny tao de misy message zany zay fa ny fanontaniana de ity fanontaniana de izao tena avy amin'Andriamanitra marina ve ilay fahefana zay le izy zany fa tsy tonga de hoe resina fotsiny tena avy amin'Andriamanitra marina ve le fahefana zany zay le fanontaniana raha ohatra kaka fahefana efa nambara tamin'ny fomba ofisialy hoe filoam-pirenena kanefa taoriana zay de niteny Thierry Rakotonarivo hoe doublon io fahefana avy amin'Andriamanitra ve no fahefana azo avy amin'ny doublon tsy tsika ny teny zany fa olona amin'seny no ny teny zay fanontaniana goavana be zay fahefana avy amin'Andriamanitra ve no azo amin'ny alalany tsy fanajana ny lalam-panorenana fahefana avy amin'Andriamanitra ve ny ampiasaina gouvernora nefa tsy izay tsisy resaka gouvernora ao anaty lalam-panorenana vadibadika tsisy an'izany ao zao aloha rina fanamarian'ny olona zay fanamariany fa zao voatery moa zany mitondra zay mba fanazavako an'izay zavatra zay resaka sy manao analizy le Romanina 17 voalohany sy faharoa marina iny tenin'Andriamanitra marina foana ara-potoana foana amin'ny fotoana rehetra marina iny fa zao tsy asiako fihetsepo mihitsy le izy fa zao na izany ara ny zavatra mitranga na ireny ara ny zavatra mitranga teto amin'ny firenena de zao so mba homanin'Andriamanitra reny zavatra rehetra reny mba hanehoana ny voninahitra zay mihitsy ange no antony riny hoe mitranga le zavatra
ohatra ny fanjakana tsy manara-dalàna, ohatra ny fanjakana tsy miamy-vahoaka mampatsiahy foana ny raisam-pirenena zao ny lesona état de droit, bonne gouvernance, fisalam-fahefana, démocratie, de ho hitatsika zon'olombelona. rina ny nanomboka an'izay isaorantsika rina fa de ho hitatsika voninahitr'Andriamanitra re olona fa ampiasainy ny olona ohatran'ireny anehoana ny voninahiny ahafantaranareo fa na ohatran'ireny ara ny zavatra mitranga eto amin'ity fireneny ity tsy manadino any vahoaka malagasy Andriamanitra de ho hitanareo ny fiariaran'ny voninahiny afaka roa volana fotsiny tsika de teny hoe tena marina re olona tena marina fa ny herin'Andriamanitra do taterahana amin'ny fahalemena na tena tonga tany amin'ny fara laliny fahasahiranana ary tsika teto amin'ity fireneny ity tena tany amin'ny faratapony fahantrana sy ny etsetra ny herin'Andriamanitra ho taterahana amin'ny fahalemena fa raha ny zavatra ny aina ny vahoaka malagasy tsy zaka ary miteraka alahelo be deaibe fa zao evero tsara fa ain'Andriamanitra mamindra fosa mamela heloko izy maro-po sady be famindram-po mangataka n'ireo olon'ireo izy ifona fa zao isika vahoaka malagasy tsy adinony maro ny teneniny rina io ampiasain'ny olona ny tenin'Andriamanitra nge azony olona ampiasaina na ny dadarabe arangery jamba efa nahita dadarabe mba tantaro kely zay aloha ohatra mahaliana kely hoe misy dadarabe mampiasa tenin'Andriamanitra manana baiboly daholo reny dadarabe reny ary ny tena tany amin'ny faritry mananjary tany nisy dadarabe anankiray namako mpanao mpividy vato no miteny an'lizy tena manana dadarabe le ranga tena dadarabe fa tena ainy io baiboly io ka ao am'le fanafodiny misy baiboly ao anatin'le arony nefa izy dadarabe tapakazo rehetra ao anatiny io de ao ambany fandrina ditany rina moa am'le olona miala am'le hoe mividy afokasika foana dia rehefa vita ny sakafo de saromana lavenina le vainafo de avela eo de lasa am'izay miasa de zao nandrivotra be ary ty andro nandrivotra be ny andro tsofony rivotra ty lavenina ao am'le trano falafa kely fa nyrehetra io trano falafa io rina nyrehetra dolo ny fananan'le olona le baiboly rerony tsy may zavanisy le baiboly rero any tsy may le tapakazo tao anatin'le arona may daholo dinona ny zavatra nitranga lasa nandeha ny vavaka nan'olo teny niova teno ao le dadarabe ny janona tsy nanao dadarabe ntsony fa lasa nanompo an'Andriamanitra ka zay le anaovako anyrina hoe manana ny hevitra tsy takatra tsika mihitsy fa ireto olona reto mampiasa le tenin'Andriamanitra izy zany hoe ay miaro anay Andriamanitra miaro anareo tokoa izy tsy misy olona nyeritreritra anongana anareo koa ange zany oka aloha azava fa zao manana ny hevitra hitondrana nyty fireneny ity Andriamanitra de hitondrana azy amin'ny fiadanana fa tso ny herin'Andriamanitra taterahana amin'ny fahalemena fa raha tsy herin'Andriamanitra miasa teto efa tsy fakaitany ty fireneny ity raha ohatra zao fa ande amin'ny fihavanany tsika malagasy zao aloha tsy maintsy resahany ty rina io seny io tsy mandeha am'izay laonina io ary de efa fantatry ny seny le resaka nandeha teo de tokony anova ny fomba fietsiny izy tokony anova any am' seny masony olona any am' seny masony olona iza ny rotsaka iza ny tsy rotsaka fantatra reo ny zavatra hoe hoiteo ny position ato anatin'ny ray volana angio de miove mipetraka ny zavatra mitranga hoe zao ny zavatra hitrange de manenjika fotsiny tsy fantatra hoe rovina le tena daty io moa zany ny voalaza hoe 9 flora valomanana miteny hoe tsy mety ange io daty io zany avy ara de tsy hain'le seny hoe 18 ny zavatra de 9 no ataony tsy fantatro na ny olana problema ny am'le hoe herinandro azony rina lasa anticipe de le lalàna taloha lasa natao 1 milliard le 250 millions lasa 250 millions lasa natao 200 millions satria maninona tsy manamboly fanjakana malagasy io na ny anaovana an'le élection ary de so de hoe imprime bulletin izy tsisy vola ange io riny raha tsy zany ve hoe ny CSS tsy voalovola ny mpanao lalana tsy voalovola
paramety tsy voalovolo mpikarakara fanadinana jury ka zay baka tsy mety anao sazany dilazy iteny zany hoe midongy tsy midongy izy fa ny volany tsy araka menao zao nanome vola nge o zareo reto a fa ny 2022 tame fa ny 2020 sy ny 21 ka le fitakina ataon'ny jury mantsy am'le baka le hoe aloavy manotolo eny fa tsy aloavy amin'ny ka ampany zao zay zany rehetrarehetra zany milaza fa zao a tsy mandeha araka ze izy a le fitantanana n'le firenena fa rehefa manao bilan zany ange tokony ao voalaza tao anatin'le bilan reny e hoe mifampianarana kay tsy voaloha sesesy kay tsy voaloha ny ary za milaza ny tena anisan'ny nampandroso any sinina nge ry rina marina fa hoe manana akory izy amin'ny arenakibony tany fantatra zany a izy ny premier producteur na terrare de madagasikara koa tokony anaraka azy faharoa no ny antony samy hafa tsy mandeha fa ny tiako resahana tena enjana be le fianarana any sinina tena mahay nisy sinoa ny ara-ny asa taminay tamin'io tetikasa ny projet na terrara tany ambanja io fa zany sinoa zany ozy le alemanina mpiara-miasa taminay tena tokony hoanana inona moa ty izy teo tokony ahazo prix nobel ty sinoa ty ozy le ozy alemanina no miteneny zany a mba fatapatatrar ihany hoe nivoan'ny alemanina zany moa manahoana de le alemanina miteny hoe tena tokony ho prix nobel le zala ty fa ny fianarana sinoa ko sinoa nge zao mifaninana amin'ny amerikana mikatze sankize izy faharoa era-tany amin'ny tanjaka ara-toekarena fa ny amin'ny teknôlojia tsy very izy fizy ara mifaninana ho voalohany amin'ny amerikana sy ny sisa zany ny tena anisan'ny nampandroso azy inona ny natonga amin'ny teneny zany tam'ty fitondrany ty a vao nahita hoe ay mipampianatra ty raisiny hoe ay mandray olona manao recrutement na inona moa zany le mpampianatra aniny reny tsy may moin raha hoe ohatra hoe 19 le fram 19 moins 7,2 tsainy tena milaza tsy mahay an'zany le mpampianatra zany ny mpampianatra raisinao tady masinina na mitady telefona ka tsy mety zany manao kajekandrina anao am'zao de efa very de miteny izy hoe ka zao nanao école be debe nivoan'le fampianarana tamin'ny andronao hoe mampime mba tsy olazaina hoe kitoto e mampime eny ary amarana arysika ny amaranantsika azy soatsika varimbarina tsy varimbarina mihitsy fa ny KMMR am'izao fotoana zao de efa mandeha ny fananganana azy satria zay zany a ano atao hoe toromarika hiatrika raharahagoavantsika ny KMMR dia ty zany zao vao latsaka voangakaingana teo hoe ny any amin'ny iny faritra loatra mangoro iny Ambatondrazaka Paraparavola Andilamena efa metsiketsika ary taotao raha eky zany manangana ny KMMR ary mandeha tongotra amin'ny fanohanana ny candidat président Marc Ravalomanana satria ty raharaha ty eo ny aty an-tanan-dehibe fa eo koa ny any amin'ny toerana rehetra lavitra rehetrarehetra any ry madame Martine izay atima mafanafo any Andreba Gara eo anelanelana Ambatondrazaka sy Meromandroa zany efa mihetsiketsika daholy ny any rehetrarehetra any dia zay zany mila toizany zay ary mifampahery isika menakafy teny fanenana totomota dia misaotra anareo nanaraka izao fandaharana zao a de mamerina indrindrindrindra mivavatsika malagasy a fa ny vavaka manova zavatra de mametraka anareo a eo anatrehan'ny tompo a izay sirina raha pitsondraitsika raha sitrapony ny tompo zay no fanaovam-beloma apitaina amintsika tsirairay avy misaotra tompoko eny ary de isaorana isika menakavy nanaraka ny fandarana miara-manonja teto amin'ny MBS sy ny radio Mada isaorana ihany koa ny mpandray anjara teo ny namana fanira safomanatany teo ihany koa zany Andriamatora Motarsona alleluia dia ambava homana ampo mieritreritra raha pitsondray ny fotoanantsika manaraka dia samy tahin'Andriamanitra isika mianakavy veloma tompoko